Merci pour ce privilège, Seigneur, d'être ensemble en ce lieu, Seigneur. C'est ton esprit, Seigneur, qui nous réunit, Seigneur. Merci pour chaque personne que tu as emmenée sur ce lieu, Seigneur. Que tu puisses encore parler à chaque cœur, Seigneur. Que chaque personne puisse avoir sa part, Seigneur. Parce que tu vas encore parler à chacun des cœurs, Papa. Et viens par ton Saint-Esprit. Nous t'invitons, Saint-Esprit, vraiment. Viens, Seigneur, comme un vent qui souffle, Seigneur, dans les rangs, Seigneur. Que tu puisses toucher les cœurs. Que tu puisses transformer les vies. Que tu puisses encore changer, Seigneur, ce qui a changé, Seigneur, dans notre être tout entier. Alors, Seigneur, nous voulons vraiment t'honorer, t'accueillir, Saint-Esprit. Sois le bienvenu. Sois le bienvenu en ce lieu. Sois le bienvenu. Tunga sueno fanamasno, tunga sueno makatuela. Te manjakam funa irehetra, manjakam fiainana rehetra. Raha misy zavatra mety hoe mbola manakatsakana tsy hahenao anao, tsy hanatrika banjina ny tavanao, dia tena hoe alao zany. Fa tena hoe omena ianao tanteraka ny sehatra, omena ianao tanteraka ny plasy androany fanamasina. Dia manjaka ianao. Avy any Rome zao za io dia niala tery Orly dia zay no nataraiky kely fa miala tsiny indrindra ny amin'ny fahatarana dia tetitety toerana maro zany satria zay ny afatra ny tenin'Andriamanitra hoe mandehana any amin'izao tontolo zao ianareo ataovy mpianatra ny firenena rehetra dia avy any Madagasikara ny zavatra ny antony dia zay hitory ny filazantsara zay ny antony nandehanana taty roa herinandro hanambara ny filazantsara hanambara ny tenin'Andriamanitra amintsika tsirairay avy dia mba tena hifantoka any antsika andray an'izay afatra nomeny tompo zay. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes ici et c'est Jésus qui nous envoie, c'est Jésus qui m'envoie. Ce matin à midi j'étais à Rome pour partager la parole aussi aux frères et sœurs qui étaient là-bas, une communauté qui aime Jésus, qui a soif de la parole de Dieu. Et c'est maintenant que j'ai pu arriver donc et on remercie le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Et soyez les bienvenus à nous tous qui sommes ici et que le Seigneur nous guide, que le Saint-Esprit nous touche et soyez à l'écoute, soyez disposés, soumettez-vous à la présence de Dieu sous la main toute puissante de notre Seigneur Jésus-Christ et il va se révéler, il va toucher nos cœurs, il va parler à chacun de nous selon sa manière, selon sa façon et nous allons recevoir sa grâce pendant ce moment que nous aurons ensemble. Amen. Amen. Dia teny gasy teny frantsay araka izay tarian'ny tompo. Efa nifampiarahaba ve tsika eo akaiky eo mbarabao kely ny akavananao sy ny akavianao tonga soa dia mahafinaritra ny fiarahana sala amin'izao aza mifampihafahafa fa tsika miaraka amin'ny tompo. Salut celui qui est à tes côtés. Donc souhaite-lui la bienvenue. Et mettez-vous à l'aise. Il faut être à l'aise pour écouter la parole de Dieu. Mety tsara ve ny plasika rehetra? Mety tsara. Rehefa mety tsara ny plasy vonona tsara eo ny tenin'Andriamanitra dia anaingitsika. Anaingitsika dia andaontsika andray tenin'Andriamanitra ary aiza moa ilay baiboloko teo? Eny ary alohantsika hian'ny tenin'Andriamanitra avy hatrany raisika eo amin'ny Korintianina voalohany. Korintianina voalohany Korintianina faharoa azafady. Korintianina faharoa toko faha 1 mandroso petrapetra. Korintianina faharoa toko faha 1 dia vakiako ny andininy voalohany.
Korintianina faharotoko fa 1:1 enganie ka mba handefitra amiko amin'ny adalana kely ianareo kanefa mandefitra amiko ihany ianareo fa fahasaro-piaro araka an'Andriamanitra no mahasaro-piaro ahy aminareo fa nataoko fofombadin'ny lehilahy iray ianareo mba hatolotro taka ny virjina madio ho an'i Kristy fa matahotra aho fa andrao ny sainareo ho simba hiala amin'ny fahitsim-po sy ny fahadiovana amin'ny Kristy tahaka ny amina mitahany menarana ny Eva tamin'ny fiendreny fa raha misy tonga ka mitory Jesosy hafa izay tsy notorianay na ianareo mandray fanahy hafa na filazantsara hafa izay tsy noraisinareo hay tsara ny andeferanareo amin'izany fa ataoko fa tsy misy mahalatsaka ahy noho ireo apôstôly ambony indrindra ireo fa na dia olona tsy nampianarina lahateny aza aho dia tsy mba hataka izany aho amin'ny fahalalana fa amin'ny zavatra rehetra dia efa nasehonay marimarina tamin'ny olona rehetra izany ahasoanareo. Hatreo ihany aloha le zavatra vakitsika ny zavatra tena tiana ampitaina amintsika zany a misy tanjon'Andriamanitra amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Manino tsika ny miaina eto tany? Inona ny antony havelomantsika? Ho aizitsika inona ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Ato anaty Baiboly no valin'izany rehetrarehetra zany. Ato anaty Baiboly no valin'izany rehetrarehetra zany. Raha dify an'izany tsika dia isika no ory indrindra. Tsika no mampalahelo indrindra raha dify ny planin'Andriamanitra izay sitrapon'Andriamanitra tiany ambara. Any Madagasikara zay dia napetraky ny tompo hitory ny tenin'Andriamanitra hanambara fa hiveriny Jesosy any amin'ny rahaolanitra. Zay mahatonga an'ilay fitoriana hoe miomana iaona amin'Andriamanitra ao. Miomana iaona amin'Andriamanitra ao. Zany hoe ny fiainantsika eto tany dia mandalo ny eto. Voasoratra hoe 70 taona na 80 taona raha tahiny mateza. Dia ahoana rehefa avy eo? Zao lazainy Jesosy rehefa niteny tamin'ny mpianatra izy aza malahelo ny fonareo izy fa minoa an'Andriamanitra, minoa koa ohatrano ray koa izy misy fitoerana maro. Andeha dia anamboatra fitoerana ho anareo rehefa vita ny fitoerana dia hiverina. Zany hoe rehefa niteny Jesosy hoe andeha dia ahoana hozy izy? Mbola hiverina. Zay ny voasoratra ato anatin'ny Baiboly. Zany hoe miainga amin'le fototra mihitsy tsika fa manino tsika no mitory ny filazantsara. Manino tsika no mandeha mihitsy mahafoy any Madagasikara, mandao ny vady aman-janaka, mahafoy fotoana, andeha hitory ny filazantsara aty France, aty Europa, ho an'ny Malagasy, ho an'ny olona rehetrarehetra. Rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy, dia niseho tamin'ny mpianatra, niseho tamin'ny olona maro. Fa rehefa avy niseho tamin'ny olona maro izy, dia voasoratra hoe nisy teny an-dalana izy dia nakarina ho any an-danitra. Ary nisy rahona nanarona azy dia lasa any an-danitra Jesosy. Nitsangana tamin'ny maty Jesosy, velona mandrakizay dia niakatra ho any an-danitra. Rehefa niakatra ho any an-danitra izy, variana ny olona nitazana azy. Dia hozy ny anjely, manino nareo variana mijery an'iny Jesosy miakatra iny? Fa hozy izy, iny Jesosy izay nakarina iny hozy izy, dia mbola hiverina indray tahaka nahitanareo azy niakatra. Iny Jesosy izay nakarina iny mbola hiverina indray tahaka nahitanareo azy niakatra. Zany hoe raha lasa izy dia mbola hiverina. Manahoana nefa ny toe-pontsika momba an'izay hoe hiverina izay Jesosy? Manahoana ny toe-panahintsika amin'izany hoe fiverenan'i Jesosy zany? Tsy ahanganongano zany, tsy resaka fotsiny zany, tsy zavatra miforonona zany, fa tantara. Tantara voasoratra ato anatin'ny Baiboly hoe iny Jesosy izay nakarina iny mbola hiverina indray tahaka nahitanareo azy niakatra. Fahatelo, Paoly dia niteny koa any amin'ny Tesalonianina. Tsy tiako tsy ho fantatrareo izy ny amin'izay olona modimandry, mba tsy halialovanareo mba tsy hatonga anareo alahelo tahaka ny olona tsy manana fanantenana. Fa zao no lazainy hoe ny olona izay maty ka maty ao amin'i Jesosy Kristy
dia voalaza ozy izy hoe mbola ifo reny. Dia tantaraindray ny amin'ny fiverenan Jesosy rehefa mamaky ao amin'ny Tesaloniana tsika hoe rehefa hitsoka trompetra ny anjely, rehefa mitsoka trompetra ny anjely dia ozy izy hoe ny maty izay ao am-pasana aloha ny fo hitsangana, ary hovaina indray mpimaso hovaina endrika, ary isika izay velona ka mbola mitoetra dia hovaina indray mpimaso koa tsika dia hiara-hiakatra amin'i Jesosy eny amin'ny raony lanitra. Ato daholo zany zavatra resahako amintsika zany fa tsy zavatra foronina, ary marina ity ten'Andriamanitra ity. Jesosy dia nilaza hoe ny lanitra sy ny tany ho levona, fa ny teniko tsy mba ho levona. Na firy fikasan'Andriamanitra, ny teny fikasan'Andriamanitra dia ao amin'ny eny ary amin'ny alalany koa ny amen. Zany hoe ny faminaniana rehetrarehetra zay lazain'ny tenin'Andriamanitra, na ho ela na ho aingana, na manaiky sika na tsy na manaiky, na mino sika na tsy mino, dia mahatanteraka an'izany amin'ny fotoanany izy. Dia zay le antsoina amin'ny teny frantsay zany hoe enlèvement, akarina zay manana an Jesosy, hovaina indray mpimaso dia ho avy eny amin'ny raony lanitra izy. Dia tamin'ny fotoana efa elaela tany amin'ny 2009-2011 tany hoany nanomboka kasihan'ny tompo anay, kasihan'ny tompo asy zay mpiara-miasa rehetrarehetra hoe ambarao fa hiverina, ambarao fa ho avy eny amin'ny raony lanitra, ambarao fa aka ny fiangonana hiara-hiakatra amiko eny amin'ny raony lanitra. Fa ozy izy hoe rehefa any amin'ny toeram-pivavahana dia vitsy no mitory an'izay. Rehefa any amin'ny toeram-pivavahana, rehefa any amin'ny toeram-piangonana, rehefa any amin'ny fikambanana, vitsy no manambara hoe ho avy Jesosy eny amin'ny raony lanitra, movonina ve ianao? Ho avy Jesosy eny amin'ny raony lanitra, movonina ve ianao? Tsy fantatrareo Jesosy na ny ora na ny fotoana, fa miambeninareo, miomaninareo fa amin'ny fotoana zay tsy ampoizinareo ny hatongavan Jesosy. Zany hoe tsy ho fantatsika io na roviana, fa ny zavatra azo antoka fotsiny dia ho tonga, ary ny zavatra azo antoka dia akaiky. Satria raha ny toe zavatra misy amin'izao fotoana ny jerentsika dia efa manambara fa hiveriny Jesosy. Ao amin'ny Matio 7:20 dia manontany ny mpianatra hoe mba lazao anay ary, lazao anay ny fotoana zay hiverenanao, lazao anay fotoana zay amerenanao indray ny fanjakana. Dia ny zavatra anisan'ny voalohany tenen'i Jesosy dia zao: tandremo ozy izy fa isy hamitaka anareo. Anisan'ny famantarana zany voalohany ny lazain'i Jesosy manambara fa efa akaiky ny fiverenany dia ny fitaka, mamitaka. Dia isy ozy izy ilaza hoe zany Kristy, isy Kristy santoka, isy ilaza hoe za ny rahan'Andriamanitra fa tsy avy amiko izy ozy. Dia zay zany ny famantarana voalohany hoe amin'izao fotoana mivavaka daholy, amin'izao fotoana mandray ten'Andriamanitra daholy, amin'izao fotoana milaza fa kristianina daholy. Fa Jesosy nilaza hoe ny vono no hamantarana ny azo, ny vono ny hamantarana ny azo. Raha maniry fotsiny ny azo, maniry fotsiny amin'izao, raha tsisy vono entiny dia tsy tena mbola fantatra hoe inona. Fa lasana ny fotoana moazany dia ahitana azy hoe inona le vo. Dia ny zavatra tena tiana apetraka amintsika zany dia zao: io fiverenana Jesosy io tsy hanganongano io, fa zavatra tena marina io, ary zavatra tena isy io, zavatra tena isy io ary efa akaiky. Satria ny famantarana rehetrarehetra, isy mosary, isy ady, isy tsy fandriam-pahalemana, isy mpaminany santoka, isy Kristy santoka, efa tanteraka daholo zany rehetrarehetra zany. Zany hoe ny akamaroany ny fanambarana zay voalaza atao anaty Baiboly dia efa tanteraka avokoa. Dia manambara zay zay voasoratra rehetrarehetra ato marina daholo. Raha ho avy Jesosy eny amin'ny raony lanitra, aiza no misy atsika? Tantarain'i Jesosy amin'ny Luka 7:70. Amin'izany fotoana zany ozy izy rehefa ho avy ny zanak'olona dia isy roa ao am-pandriana, ny ray ho raisina, ny ray ho avela. Le isy roa ao am-pandriana zany, misy olona matory, tsy haiko mpivady ve na mpiray tapo miara-matory ao am-pandriana. Fa ozy izy hoe rehefa tonga le zanak'olona, ny ray ho raisina, ny ray ho avela. Le ray ho raisina, ray ho avela tiany tenena hoe amin'le enlèvement, le amin'le fahatongavan'i Jesosy iny dia isy ohatran'izay hoe ny ray ho raisina, ny ray ho avela. Isy roa ozy izy any an-tsaha, ny ray ho raisina, ny ray ho avela. Dia isy roa ozy izy eo am-pitotoana vary, ny ray no raisina, ny ray avela. Zany hoe le tiany tompo lazaina dia andro ohatran'ny andavanandrom-piainana le fahatongavan'i Jesosy. Tsisy hoe andro tena miavaka be zany.
hoe andro tena ahoana moa zany andro extraordinaire tsy mampiomana ny tompo fa mety anao any am-piasana ny tonga izy, mety anao matory zany izy ny tonga, mety anao milalao eny an-tokotany ny tonga izy amin'ny fotoana rehetrarehetra, fa zao nolazay hoe tsy ny rehetra ny miakatra. Ndray ho akarina, ndray ho avela, ndray ho akarina, ndray ho avela, ndray ho akarina, ndray ho avela. Zany hoe rehefa jerena zany izy de 50%. Satria ny atsasany amintsika zany raha tonga Jesosy eto-tsika mivory zao, firy ny miakatra de firy no avela. Jesosy malala, Jesosy mahita. De zay latsona hoe fampakarana, enlèvement. Rehefa ho avy Jesosy eny amin'ny lanitra de mirongatra ny faratsiny eto tany. Ary tsy vitany hoe sy taraiky eto fotsiny de tsy maninona fa taraiky, fa loza raha taraiky eto. Loza raha taraiky eto. Tsy afaka hitsoka ny fahoriana lehibe ianao. Isy fanenjehana. Ary isy tonga de fametrahana safidy eo aminao mihitsy hoe raha mbola te hiaina ianao, raha mbola te ho velona ianao, raha te mbola hiaina ohatran'ny fiainana eto tany ianao, mila mandray an'ilay mariky ny bibidia ianao. Zay laha zay tsika hoe 666. Fa raha tsy mandray ny mariky ny bibidia ianao, tsy afaka hividy, tsy afaka hivarotra, tsy afaka anao inona. De tsy manan-tsafidy ianao. Fa raha ohatra ianao mandahy de maty martyr ianao. Zay le izy zany tantaraina tsotsorona zany. Fa rehefa mandray an'ilay mariky ny bibidia de tsy afaka miverina tsony. Ary io koa mbola efa sao de mieritreritsika mbola anirina le 666 fa le fomba fisainana, le fomba fiaina mihitsy misy efa manohatra ny filazantsara ny fomba fiainana. De anisany hoe fanentanana filazana apetraka amintsika zany hoe ho avy Jesosy eny amin'ny lanitra, tsy resadresaka fotsiny zany. Zay toerana rehetrarehetra le de resahana. Iomany ianao fa ho avy Jesosy. Tsy resaka fotsiny zany. Fa ny fiangonan'Andriamanitra de mila miomana any amin'izany fiverenan Jesosy zany. Alléluia. Ao tsara ve tsika? Jésus revient bientôt. Il est dit dans la parole, Jésus-Christ était ressuscité. Quand il était ressuscité, il passait du temps ici avant d'être enlevé au ciel. Et quand il était enlevé au ciel, les anges ont dit, pourquoi vous restez là à regarder le ciel et à regarder Jésus qui était monté? Ce Jésus qui a été enlevé, il va encore revenir. Ce Jésus qui a été enlevé, il va encore revenir. Et bien Jésus, il dit dans Jean 14 que ne soyez pas troublés, ne soyez pas dans la tristesse, car moi je m'en vais et je reviendrai. Et quand Jésus ne ment pas. Quand il dit, la chose arrive. Il est fidèle, il tient ses promesses. Ici, quand je viens ici partager la parole, je ne vais pas vous parler d'un homme. Je ne veux pas vous parler d'une religion. Je ne veux pas vous parler d'une dénomination. Je ne veux pas vous parler d'une association, car toutes ces choses, les associations, les dénominations, les hommes, la religion, toutes ces choses ont ses défauts. Toutes ces choses ont ses failles. Mais si je viens ici, je veux vous parler de Jésus-Christ. Jésus n'a pas de défaut. Jésus n'a aucun défaut. Nous n'avons aucune critique. Nous n'avons aucune opposition. Nous ne devons avoir aucune opposition par rapport à Jésus. Car il est parfait. Jésus est infaillible. Il vaut mieux parler de Jésus au lieu de parler d'un pasteur, au lieu de parler de Tatel, au lieu de parler d'une association ou une dénomination. Non, ce n'est pas là l'objectif. Si on vient ici, ce n'est pas pour construire une église, un bâtiment. Ce n'est pas pour vous réunir dans un mur et rester là. C'est pour que vous receviez la vie qui s'appelle Jésus-Christ. C'est pour que vous viviez dans la plénitude. C'est pour que vous viviez dans l'espérance que Jésus revient bientôt et qu'il va m'enlever. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça l'évangile. L'évangile est centré sur Jésus-Christ, mais pas sur un homme, mais pas sur l'église, mais pas sur la dénomination. Toutes ces choses ont été créées par les hommes. Mais Jésus n'est pas dans les bâtiments. Jésus n'est pas dans les dénominations ni dans les associations. Jésus, il est vie. Et on ne vient pas à Jésus quand on vient dans un bâtiment. On ne vient pas rencontrer Jésus. Jésus doit être dans notre cœur.
Jésus ne reste pas dans un bâtiment et il attend là qu'il vienne et qu'on vienne lui parler. Non, 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 ça c'est faux. Il est dit dans Acte 17, Dieu n'habite pas dans un endroit fait par l'homme, mais Dieu habite dans le cœur. Alors quel est l'état de ton cœur? Est-ce que Jésus habite en toi? Il est dit dans la parole de Dieu, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Il est dit dans la parole de Dieu, vous êtes la pierre vivante pour créer l'édifice où Dieu va habiter. C'est ça la parole de Dieu. Ce n'est pas les bâtiments, ce n'est pas le lieu. Quand on va nous demander, est-ce que tu es sûr que tu vas être enlevé quand Jésus reviendra? Est-ce que tu es sûr que tu es sauvé? Qu'est-ce qu'on va répondre? Moi, je suis chrétien, je suis dans tel bâtiment, mon pasteur s'appelle tel ou tel, moi je paie mes cotisations, moi je suis membre de telle branche ou telle branche, mais Jésus n'a rien à voir avec tout ça, je vous dis. Ce ne sont pas des garanties pour que nous puissions être enlevés. Non. Ce ne sont pas les actes que nous allons faire que Dieu va tenir compte. Ce n'est pas le faire, mais l'être. Qui suis-je? Qui suis-je? Mais pas qu'est-ce que j'ai fait. J'ai donné beaucoup d'argent, j'assistais tout le temps à la messe, je suis baptisé, je suis dans le... Je fais le catéchumène, donc il n'y a rien à craindre pour l'avenir, car tout est là. Mais ce n'est pas ça le critère de Dieu pour l'enlèvement. Ce n'est pas ça le critère que Dieu pose pour que nous soyons enlevés. Tout ça, ça s'appelle de la religion. Tout ça, ça s'appelle quelque chose qui nous font éloigner de Jésus. Jésus n'est pas le centre, mais c'est ce que nous faisons. Alors, ce n'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est que je suis perdu. L'évangile, c'est que il n'y a rien de bon en moi. Il n'y a que des choses mauvaises. Quoique je suis beau, je suis belle, je suis dans telle église, je fais telle ou telle pratique, je suis pieux, je ne dis pas des gros mots, je vis correctement. Non, c'est pas ça. Il faut un point de départ. Le point de départ, c'est la transformation du cœur. C'est la transformation de la mentalité. C'est la transformation de l'être, vraiment, de changer. Et c'est ce qu'on appelle la repentance, la nouvelle naissance, la nouveauté de vie. Et c'est ça la parole de Dieu. On ne vient pas à Dieu pour dire que moi je suis bien, je suis meilleur. Vous rappelez-vous de la personne qui était venue au temple et qui priait? Et quand il priait, il levait orgueilleusement sa tête, il dit « Merci Seigneur, car je ne suis pas comme ce... » Il n'allait pas mourir, en français. Je ne suis pas comme ce collecteur d'impôts. Donc là, déjà, il y a l'orgueil. Il dit, moi, je paye mes dîmes, moi, je suis nickel, moi, je fais tout ce que tu demandes. Mais quand le collecteur d'impôts est arrivé, il n'osait même pas lever la tête. Mais il se courbait et il a dit, fais grâce à moi, Seigneur. Sois miséricordieux, car je suis un pécheur. Il faut qu'on reconnaisse notre état de pécheur. Il faut qu'on reconnaisse notre état que nous ne pouvons rien faire et que nous sommes perdus sans Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes perdus sans Jésus-Christ, quelle que soit notre dénomination, tout ce que nous avons fait à l'église, quels que soient les titres et tout ce que nous avons fait quand on était dans les bâtiments. Entre autres, on est baptisé, on reçoit la Sainte Seine, on est diacre, on est dans la chorale, on fait telle ou telle chose. Ce qui compte pour Dieu, c'est la nouvelle naissance, c'est la renaissance. Et ceux qui seront enlevés, donc, pour dire simple, ce sont les gens qui se sont confiés à Dieu. Zeulna matuken tup, zeulna nifunan tam fautan. Izay olona ny bebaka marina, izay olona natsapa fa ratsy tsy mendrika mpanota no raisin'ny tompo, fa tsy izay mieboebo.
hoe zay mpandray fanasan'ny tompo, zay koralina, zay diakona, zay mpandoha didy, zay mamboratsy sy ny sisa sy ny sisa, tsy reny ny tena diadavin'ny tompo satria ny tompo nandatsaka andrano teo amin'ny azo fijaliana. Ny tompo nanaiky ho faty isolo ny fahotantsika. Tsy ny zavatra ataontsika zany no mahavonjy fa le isika miova. Iza moa isika? Mandray ny famonjena dia ao amin'i Jesosy Kristy tompo. Mandray ny famonjena dia ao amin'i Jesosy Kristy tompo. Dia zay mahatonga le hoe miomana eo amin'Andriamanitra ao. Korintianina faharoa toko 5:17 sy ny toyana dia hozy Paul hoe izay dia iraka solon'ny Kristy. Nous sommes des ambassadeurs, nous faisons fonction d'ambassadeurs et nous vous supplions par la grâce de Dieu, soyez réconciliés avec Dieu. Miavana amin'Andriamanitra ane ianareo. Zay zany le afatra. Miavana amin'Andriamanitra ane ianareo tiany Jesosy ianareo eto Paris, eto France. Satria mbola mame tombonandro izy ary mbola miteny izy. Misy olona miteny dia hoe aiza ihany le hoe Jesosy ho avy. Efa impiry zany ny toriana. Dia hozy Petera hoe ny ray andro amin'Andriamanitra ange ohatra ny arivo taona ary ny arivo taona tahaka ny ray andro. Fa matoa Andriamanitra hozy tsy tonga dia mbola mahari-po izy, mbola maharitra izy, mbola miandry izy mba hibebahanareo. Mba hibebahanareo. Zany hoe miainga amin'ny fibebahana ny dirana amin'ny fanjakan'ny lanitra. Dia ny fibebahana dia ny fiekena ny fahotana. Ny fialana ny fahotana. Io tsy isy hoe fahotana be na fahotana kely fa le natoranao misy. Rehefa mipetraka fotsiny tsika zany na manao inona na tsy manao inona le natura misy raha mbola mpanota dia mpanota foana ianao. Fa le natura ny mila hovaina olo-baovao amin'i Jesosy. Dia ny rahan'i Jesosy nandatsaka andany izy ho fanadiovana, ho fanamasinana, nomeny ny fanahany asiana tompo-kase ny fanamasina. Any amin'ny Efesianina dia misy an'izay hoe aza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra zay nanasiavana tompo-kase anareo. Zany hoe ny taratasy rehefa alefa maka Madagasikara raha vao tsisy kase am-poste iny tsy tonga any. Na tsara tarehy be ohatry n'inona ary iny. Raha misy couleur ary iny. Na manimanitra ary iny. Na tena hoe valopy anisan'ny faran'izay lafo ary iny. Rehefa tsisy kase am-poste iny tsy lasany mihitsy io. Isika koa ohatran'izay. Raha vao tsisy kase amin'ny fanamasiny tsika, na manao tsara tarehy tahaka n'inona ary, na manao asa soa tahaka n'inona ary, na manao adidy tahaka n'inona ary, raha manana diplôma ara-pivavahana tahaka n'inona ary, rehefa tsisy tompo-kase dia tsy miakatra. Rehefa tsisy tompo-kase dia tsy miditra ny fanjakan'ny lanitra. Ary tompo-kase io tsy tompo-kase hoe katolika, na tompo-kase protestant, na tompo-kase evangelika. Fa tompo-kase ny fanamasina. Ny fanamasina tsy katolika, na protestant, na anglikanina, na luterana, fa ny fanamasina dia fanamasina. Ny fanamasina dia fanamasina. Rehefa ho avy Jesosy any amin'irao lanitra dia haka ny fiangonana. Dia ny fiangonana tsisy anarany fa fiangonana Jesosy. Ary le tempolo fanamasina dia tempolo fanamasina, trano fanahy. Dia hozy nareo hoe inona indray ary zany sekta mandehandeha zany? Inona indray ary zany zavatra afara nareo zany? Fa zay ny voasoratra ato hoe zay vao isy tompo-kase ny miakatra. Tadio rehefa tonga ny zanak'Israely tonga ny loza fahafolo andeha ho vonona daholy zay rehetra lamatota ao amin'ny tanàn'ny Egypta. Fa hozy ny ten'Andriamanitra hoe asivo rano tolana, ka zay misy an'io raha io ny tolana dia lalovan'ny anjely mpandringana. Fa nisy marika zany tao. Tandidony amin'i Jesosy zay hoe rehefa ianao ny voadio ny ran'i Jesosy dia tsy ringana ianao. Fa hozy izy hoe voavonjy ianao noho ny ran'i Jesosy zany. Noho ny ran'i Jesosy zany. Tsika ange ratsy. Tsika ratsy tsy mendrika tsika. Tadio le tantaran'le mpamory hetra teo sy le fariseo. Le milaza azo nanao fahafolo-karena, le nilaza azo. Yes, ok, c'est bon, on y va. Le nilaza azo mpanao fahafolo-karena. Donc tu continues tout de suite quand je parle. Rappelez-vous de ceux qui ont donné leur dîme. Le nilaza azo mifadiana mavita an'izao sy zao. Ceux qui ont pensé qu'à cause de leur jeûne, de leur dîme. Fa le anankiray rehefa nitehatratra niondrika dia hozy izy hoe mamindra fo amiko fa mpanota tsy mendrika. Mais il y en a un, il s'est
courbé et il a dit au Seigneur, pardonne-moi car je ne suis pas digne. Dia hozy Jesosy hoe lazaiko aminareo fa iny le niondrika ny laza hoe mpanota tsy mendrika iny n'ino no amarinina. Rehefa Et tonga tany Jésus, an-trano. il a dit, je vous le dis, c'est celui qui s'est courbé, qui s'est humilié, c'est celui-là qui reçoit Fa le zay salut. zay manetry tena ozy izy no asandratra. Celui qui s'humilie, c'est celui-là qui sera élevé. Fa zay manandra tena no ahetry. Mais celui qui s'élève sera humilié. Ny famonjena dia avy amin'ny Jéhovah mpanao ny lanitra sy ny tany fa tsy amin'ny ve zavatra ataoko. Le salut vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre, mais pas de ce que j'ai fait, de ce que je fais. Ny famonjena dia noho izaho mikikika mino fa mamonjy ahy Jesosy ary miaiky ny fahotako ahako. Le salut, c'est quand je crie vers le Seigneur et que je dis que c'est le Seigneur qui me sauve et que je reconnais mes péchés. Tsy misy marina na dia iray akory aza. Il n'y a aucun juste, même pas un seul. Fa samy efa nanota izy rehetra ka tsisy mahazo ny voninahitr'Andriamanitra. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Fa fahafatesana ny tambony ota. Car le salaire du péché, c'est la mort. Fa fiainana mandrakizay no omen'Andriamanitra maimaimpona amin'ny Jesosy Kristy. Mais Dieu donne la vie éternelle gratuitement en Jésus-Christ. Omena maimaimpona. Donné gratuitement. Omena maimaimpona. Donné gratuitement. Dia omena maimaimpona ho anao koa izay fidirana amin'ny lanitra zay rehefa mino ianao. Et Dieu te donne gratuitement l'accès au ciel si tu crois. Tsy vitantsika ny miditra rery ihany amin'izay asa fanompoana ataontsika. Nous ne pouvons pas y entrer avec nos œuvres. Fa ny fanetretenantsika sy ny fanekentsika ny Jesosy ho mpanjaka sy ho mpamonjy ny fiainantsika amin'ny vavantsika sy amin'ny famelantsika ny fahotana sy ny famelantsika azy hanjaka ao am-po no azontsika fiainana mandrakizay. C'est par notre humilité, par la repentance et en reconnaissant que Jésus-Christ est notre Seigneur que nous pouvons avoir accès à la vie éternelle. Zay manatsofina hoety miaino izy izy aoka izy ilay haino izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana. Que tous ceux qui entendent, qui ont des oreilles, entendent ce que dit la parole à l'Église. Anio raha ian'ny feony ianareo aza manamafy ny fonareo. Si aujourd'hui tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Indro ankehitriny ny andro famonjena, indro ankehitriny ny andro fanavotana. C'est le jour du salut, c'est le jour du salut. Tsy hanenenanao zany manana an Jesosy zany. Tu ne regretteras pas d'avoir Jésus-Christ. Fa fifaliana ary zany manana an Jesosy Au zany. contraire, c'est la joie. Fiadanana ary zany. C'est la paix d'avoir. Fitsarana ary zany. C'est le repos d'avoir Jésus-Christ. Fiainana zany. C'est la vie. Ary le miaina miaraka amin'ny Jesosy tsy alahady na sabotsy. Et vivre avec Jésus, ce n'est pas que le samedi ou le dimanche. Fa le miaina miaraka amin'ny Jesosy alatsinainy ka hatramin'ny alatsinainy manaraka. Mais vivre avec Jésus, c'est du lundi à l'autre Dia lundi. 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. Na ny autoroute ianao, na ny ampiasana ianao, na ny trano ianao, na an-dakozia ianao, na izany aiza ianao, ao anatinao Jesosy, zay ny fifaliana. Où que tu sois à l'école, au travail, où que tu sois, la joie, c'est que tu es avec Jésus. Ary tianao Jesosy io. Et Jésus t'aime. Ao anatin'izay fahalemenao, Dans tes faiblesses, ao anatin'izay faharatsianao, dans ce qui est mauvais en ao toi, anatin'ny tsy fahataterahanao sy ny lotonao sy ny fahalotonao. dans ton impureté, Ino no andraisan'i Jesosy ianao hoe avy fa avelako ianao. c'est là que Jésus te prend, il te dit viens. je Zay te le pardonne. mahafinaritra amin'ny Jesosy. C'est ce qui est bien avec Jésus. Ny condamné à mort ny tena tiany ho avelany. Il aime ceux qui sont condamnés à mort parce qu'il veut les sauver. Vehivavy azo olatanana ny jangajanga. Une femme qui a été attrapée en flagrant délit. Nentina anatreo anatrehan'i Jesosy hoe ito fa raha zao ny lazainy ny lalàna torahana vato ty safitratra ny jangajanga. On l'a emmenée devant Jésus pour qu'on la lapide parce qu'elle a été attrapée en train en plein adultère. Dia ozy Jesosy hoe zay tsy nanota taminareo naoka hitora-bato azy. Et Jésus lui a dit que celui qui n'a pas péché d'entre vous lui jette la première pierre. Lasa nitsoaka daholo izy rehetrarehetra. Tous se sont enfuis Satria natsapa fa mpanota ihany koa. Mila famonjena. parce qu'ils ont reconnu qu'ils sont pécheurs. Lasa iza ozy izy zay olona nanameloka sy nanenjika anao teo. Et Jésus lui a dit, où sont ceux qui t'ont condamné? Lasa nitsoaka daholo. Ils se sont enfuis. Dia ozy izy hoe ndana fa za koa tsy manameloka anao. Et Jésus lui a dit, va, car je ne te condamne pas non plus. Amin'izao sisy zao anefa aza manota intsony. Mais pour la suite, ne pêche plus. Zany hoe malona ny fahotana aloha manatona an Jesosy fa aloha tsy mitsoaka. Ça veut dire que face au péché, ne fuyez pas Jésus. Malona ny faharatsiana sy ny tsy fahataterahana aloha mibaboka manatona an Jesosy fa izy mamela. Face aux faiblesses, ne fuyez pas. Au contraire, venez vers Jésus. Aza mieritreritra aloha aloha zany mba tsaratsara zay vao anatona an Jesosy. Ne pense pas qu'il faut que tu sois meilleur pour t'approcher de Jésus. Hoe aloha aloha zany mba metimety zay vao anatona an Jesosy. Ne pense pas que tu dois être meilleur
préparé pour venir vers Jésus. fa anao metimety amin'ny fomba ahoana Il n'y a aucun moyen d'être meilleur pour s'approcher. anao tsaratsara amin'ny fomba ahoana De quelle manière? makanisa izy fa ho dioviko ianao Jésus te dit, viens et je vais te makanisa izy fa nettoyer. ho sasako ianao Viens et je vais te laver. makanisa izy fa ho amariniko ianao Viens et je vais te justifier. makanisa izy fa ho atsangako ianao Viens et je vais te relever. zay le miaraka amin'ny Jesosy C'est ça, être avec Jésus-Christ. ny ao anatin'ny faharatsiana no manantona ny tompo ho avaoziny C'est quand tu es quand tu es mauvais qu'il faut que tu t'approches de ary Jésus, que tu te antsony ianao hoe renouvelles. zanaka Et il t'appelle enfant, son enfant. antsony ianao hoe zanaka Il t'appelle son enfant. io zany tsisy tsony le anarana hoe avatsy amin'ny fiangonana vatsy na vatsy amin'ny trano vatsy na vatsy amin'ny fikamana vatsy fa rehefa ao amin'Andriamanitra dia zanak'Andriamanitra ny fitsona azy Là, il n'y a plus de dénomination. Je viens d'une telle église, d'une telle dénomination. Tous ceux qui sont en Jésus-Christ sont appelés enfants de Dieu. zay rehetrarehetra nandray azy Ceux qui ont reçu Jésus, nandray an Jesosy efa zay ry volazy teo zay ceux qui ont reçu Jésus, fa tsy hoe tsy hoe zay rehetrarehetra nihinana mofo sy ny sotro divay mais pas ceux qui ont fait la Sainte Seine ou qui ont pris le pain et le vin, tsy hoe zay rehetrarehetra natao batisa pas ceux qui ont été baptisés, tsy hoe zay rehetrarehetra ao anatin'ny dekona na katekomenina miala tsy fa miteny an'izay foana fa zay ny zay mifanalazaiko a misy tokony ho voalazan'izay ny ambato pas ceux qui sont diacres ou cathés. ozy izy hoe zay rehetrarehetra nandray azy Jesosy Kristy io La Bible dit que tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, ce sont eux les enfants de Dieu. dia nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra Ils ont la force, hery ho tonga zanak'Andriamanitra puissance zany la puissance amin'ny pour teny devenir enfant de teny Dieu. grika io dia dynamos Dynamos, zany hoe en dynamite grec, en grec. ny dynamite zany a amotehana vato Les dynamites sont faits pour détruire les pièges. zany hoe rehefa nandray an Jesosy ianao dia potika le fahotana Quand tu reçois Jésus, le péché est détruit. potika le fahalemena tsy ahafahanao manao ny sitrapon'Andriamanitra Les faiblesses qui t'empêchent d'obéir à Dieu sont détruites. dia zay le fanovana entin'ny tompo zay le natura vaovao zay Voilà le changement que Jésus te donne. Voici ta nouvelle nature. ary zay dia amin'ny alalan'ny finoana zay Et ça, tu le reçois seulement par ary la ny foi. finoana dia fiekena fampanota dia fanekena an Jesosy ho mpamonjy Et la foi, c'est de reconnaître qu'on est pécheur et de reconnaître Jésus comme son sauveur. alleloia Amen. Jesosy dia tsara Jésus est bon. mahafinaritra ny miaraka aminy Il est bon d'être avec Dieu. tsy hitady ny mariny tsy avy antso ny mariny izy fa hiantso ny mpanota mba hibebaka Il n'est pas venu pour chercher le juste, mais il est venu pour appeler les pécheurs. ary hoy izy hoe tsy ny finaritra mila mpanao fanafody fa ny marary Et la Bible dit que ce n'est pas celui qui est bien portant qui a besoin de médicaments, c'est celui qui est malade. ary hoy izy hoe efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very Et il dit que le Fils de Dieu est venu pour chercher ceux qui sont perdus. zany Jesosiko zany Voilà Jésus, voilà mon Jésus. ao anatin'ny faratsiako ano nakariny C'est dans mes faiblesses. ao anatin'ny fotaka aman-drevo any no samboriny C'était ao dans la anatin'ny boue qui m'a fahamaizina no relevé. nazavainy C'était dans les ténèbres qui m'a éclairé. ao anatin'ny fahafatesana nomeny fiainana C'est dans la mort qui m'a donné la vie. fa za miteny aminao fa tsisy fiainana raha tsy eo amin'i Jesosy Mais moi, je te dis qu'il n'y a pas de vie. si na ce n'est inona qu'en na filaminanao sy fanananao sy zavatra milamina aminao eto tany raha tsisy an' Jesosy ianao tsisy fiainana Quoi que tu puisses avoir sur cette terre, si tu n'as pas Misy Jésus, tu n'as banga pas foana la ao. vie. Il y aura toujours misy tsy un vide. fahataterahana foana Il y ao aura toujours un manquement. ary misy zavatra tetavinao foana ao Tu vas toujours chercher quelque fa chose. rehefa tonga ao amin'i Jesosy ianao dia mitsaritra Mais quand tu es en Jésus, tu te retrouves isan'andro chaque jour, amin'ny fotoana rehetra en tout temps. dia androany Jesosy te hijery ary te hidinidinika aminao hoe mba manao ahoana ianao ty Aujourd'hui, ry zanako ry zandriko Jésus veut te parler à toi personnellement. efa mbarako pour aminao savoir zany comment efa tu es avec ho avy hiverina Est-ce que tu sais que je reviens? ataonao ahoana zany fanambarana hoe hiverina zany Qu'est-ce que tu fais du fait que Jésus revient? mahafaly anao ve Est-ce que ça te réjouit sa sanatria mampatahotra anao ou est-ce que ça te fait peur? fa tonga Jesosy Parce que Jésus revient. amita ny famonjena efa tonga izy ary mbola hiverina izy Pour accomplir le salut, il est venu et il revient. tsy misy mendrika ho ana dia ray aza Personne n'est juste. ary za raha miresaka amintsika dia miafinao amin'i Jesosy afa tsy hoe zany tsara indrindra Et si je parle devant tsy hoe vous, zany je mendrika me cache. tsy hoe zany tsara fa Jesosy ny tsara Jesosy ny mendrika
Je ne suis pas digne, mais c'est seulement Jésus qui est bon. Tsy ohatran'ny olombelona Jesosy. Jésus n'est pas comme les hommes. Ny fijerin'olona dia mijeriny eo ivelany. L'homme regarde à l'extérieur. Rehefa hifidy an'i David ho mpanjaka, Quand on a choisi David pour roi, rehefa hifidy ny mpanjaka ho solo Saoly, quand on a choisi le roi pour remplacer Saül, dia ny dadany Davida dia tsy ny raharahany Davida fa alao le zokizokiny Davida le bogo sy lehibe sy lava sy ranjanany ireny no fidiana. le père de David n'a pas tenu compte de David parce qu'il a tenu compte de ses grands frères qui étaient Fa beaux, qui étaient grands. rehefa nijery ny mpanompon'Andriamanitra le nirahana ny mpaminany dia izy hoe disqualifié daholo ireo. Mais quand Samuel, le prophète, a regardé, il les a vus et il a dit, ils sont tous disqualifiés. Aza mijery ny ity ivelany ianao izy. Ne regarde pas l'extérieur. Fa ny fijerin'Andriamanitra tsy tahaka ny fijerin'ny olona. Parce que Dieu ne regarde pas comme l'homme. Fa ny olona mijery ny ity ivelany izay hita maso. Parce que l'homme regarde à l'extérieur. Fa de ce que les Andriamanitra yeux voient. mijery ny fo. Mais Dieu regarde au cœur. Manahoana ny toe-poko. Comment ton cœur, il est comment? Manahoana ny toe-piainako. Il est comment ta vie? Anjakan'i Jesosy ve? Est-ce que Jésus règne dans ta vie? Fa ny fanavaozana dia eo amin'i Jesosy ihany. Parce que Jésus te renouvelle. Ny olombelona izay tsara ny alainy e. Tsy zay? L'homme prend ce qui est bon. Navita nanavitra zazakely ianao dia tonga dia nationalité française avy hatrany. Tu as sauvé Hein? un enfant, un Français, et maintenant tu deviens Français. Tonga dia intéressé. Tonga dia atao frantsay iny. Mérite zay performance. C'est de la performance. Fa ny antsika tsy mendrika izika ao an-danitra ao mihitsy sika fa dia ataony mendrika fotsiny e. Zay le izy. Tsy ny zavatra nataoko mihitsy. Za tsy mahavita exploit. Mais avec Jésus, ce n'est pas tes exploits, Ça, c'est tu m'as pas vite ce que aninine. tu fais qui te fait rentrer dans Fa le ciel. tiany fotsiny a dia ny samborony a dia hoy izy hoe nationalité any an-danitra ianao. Amen. Halleluja. Nationalité any lanitra ianao. Dia rehefa antany ianao fa manino ianao nahazo nationalité any Et lanitra. si on te demande pourquoi tu as la nationalité des cieux, Dia tsy haiko fa ratsy mihitsy afa tsy mendrika tsy tokony ho amin'ny mihitsy a. tu peux dire ah mais je suis pas digne, je suis mauvais, je suis pas digne d'y aller. Tsy mais mahavita c'est mihanika lavarangana. Jésus. Je peux pas escalader des Tsy balcons. mahavita inona ako. J'ai rien pu faire, je sais rien faire. Fa Jesosy ny nandray anahy. Mais c'est Jésus qui m'a sauvé. Jesosy ny nidina. C'est Jésus qui est descendu. Jesosy ny nanala anaty anaty fotaka. C'est Jésus qui m'a relevé. de Jesosy la ny boue. nanala anaty ao anatin'ny fiheboheboana sy ny fireharehana. C'est Jésus qui m'a enlevé de l'orgueil. Jesosy ny nanala anaty ao amin'ny fahotana sy ny fitiavana zao tontolo zao. C'est Jésus qui m'a enlevé du péché et de l'amour du monde. Namindra ny ala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. C'est lui qui m'a enlevé de la mort à la vie. Namindra ny ala tamin'ny maizina ho amin'ny mazava. C'est lui qui m'a enlevé des ténèbres à la lumière Ary namea fiainana dia fiainana be dia be. et qui m'a donné de la vie et la vie en Ary dia abondance. feno faly ampy a Jesosy. Et Jésus me suffit largement. Halleluja. Alléluia. Tadidinao le tantaran'le zanak'adala. Efa haintsika foana zay tantaran'le zanak'adala zay. Rappelle-toi de l'histoire du fils prodigue. Fa rehefa tonga teo le zanak'adala tsisy zavatra afaka nyteneniny mahatsara azy teo fa nibaboka fotsiny izy ratsy a. Quand Tsy il mendrika. est revenu devant son père, il n'a pu rien dire. Il s'est juste agenouillé, il s'est humilié. Il a dit, je suis mauvais. Nalainy daholo ny arenany rainy. Il a pris tout l'argent de son père. Nohaniny daholo ny lova rehetrarehetra. Il a dépensé son héritage. Nijangajanga tany amin'izay nalehany tany izy. Il a commis l'adultère là où il était. Sakafo kisoa sisa nohaniny fa lany daholo ny vola. Il a mangé le repas de porc parce qu'il n'avait plus d'argent. Teo voanodiny sainy. Et c'est là qu'il est revenu à la raison. Na ny mpanompo ny dada ary ozy izy mbola tsara place noho za Il ity misy s'est dit, anaty. même les serviteurs de mon père ont de meilleures places. Nodiny sainy dia ozy ianga ka ody any amin'ny raiko. Il a pris conscience et il s'est dit, je reviens vers Dia mon père. tadidio iny tantara iny fa zao ny zavatra nisy. Voateny lavidavitra teny ozy izy dia efa tazany rainy izy. Rappelle-toi de l'histoire. La parole dit que dès qu'il était loin, son père l'a vu. Zany hoe io raha io Andriamanitra io dia isan'andro io miandry mitazana foana amina kilometra maromaro dia efa mibaziny izy hoe ho avy le nani. Dieu, ton père, regarde de loin et il t'attend et il se dit, est-ce que mon enfant va revenir? Dia mahafinaritra be le tantara fa voatazany lavidavitra eny ozy izy. Et l'histoire, elle est belle parce que la Bible dit que dès qu'il l'a vu de loin, Tonga dia niteneniny amin'izay ny rehetrarehetra hoe omano le kapa fa efa nisy kapa vononao. il a dit à tout le monde, prépare les sandales, prépare tout parce que j'ai déjà tout préparé. Dia omano kosa izy le akanjo fitafiana tsara indrindra omena azy. Sortez les meilleurs habits Dia alaivo ozy izy le peratra. et donne-lui la bague. Dia
avonoy le ondry mataviny iny rao et tue le veau, engraissé. fa mety ny mifaly sy miravo ozy izy Parce qu'il est bon de se réjouir. fa ty zanako ty de efa maty fa velona indray Parce que mon fils, il était mort. ity zanako et il ty est de revenu efa à la vie. very fa hita indray Il était perdu, mais je l'ai retrouvé. zany hoe ny zavatra tiana lazaina amintsika de zao efa vonona tao daholo ny zavatra rehetrarehetra C'est-à-dire que tout était déjà prêt. fa ny andry le acte ny andry le fanapaha-kevitra le zanany anatona andrainy. Mais le père a juste attendu la décision de son enfant de revenir vers lui. Jesosy Kristy tsy manerin''izany izy Jésus ne force personne. tsy manerin''izany izy Il n'oblige personne. zay mahatonga Paoly miteny amin'le Korintiana faharoa toko fadimy hoe miangavo zay ozy izy miavana amin'Andriamanitra ane ianareo. C'est pour ça que Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 5, il dit « Je vous en supplie, réconciliez-vous avec Dieu. Efa vita ny zavatra rehetrarehetra Car tout est accompli, efa vonona ny zavatra rehetrarehetra tout est prêt. fa anjarantsika sisa no mino manaiky mandray an'izay Mais il nous appartient de croire et de recevoir cela. fa raha tsy nanatona teo le zanak'adala Mais si le fils prodigue, il ne s'est pas approché, de tsy nisy fety tao an-tanàna. mais il n'y aurait pas eu de fête. Raha tsy nanatona teo le zanak'adala tsy nahazo an'le kapa tsy nahazo an'le peratra tsy nahazo an'le akanjo tsy namono an'le ondry zay matavy. Si il ne s'est pas approché, il n'aurait pas eu ses nouveaux sandales, ses beaux habits, sa bague, la fête, tout ce qui accompagnait cette fête, le veau engraissé. Zany hoe le zanak'adala zany efa perta mihitsy tsisy ninona azo raisina taminy Le fils prodigue, il n'y avait plus rien à récupérer de lui. fa teo amin'izay toa hoe zavatra nisy zay Mais dans cette situation, teo izy eo meo azy ny kapa ho anaovany le père lui a dit, mets-lui des sandales. ny tsy manao kapa de ny andevo Ce Tsy sont manao les kiraro dia ny esclaves andevo qui n'ont pas de tamin'izany andro souliers zany. à cette époque-là. raha vao tsy eo amin'i Jesosy koa sika dia andevo ny zavatra rehetra Si nous ne sommes pas en Jésus, nous sommes esclaves de tout. andevo ny vola Esclaves de l'argent, andevo ny fananana esclaves de la richesse, andevo ny fianarana esclaves des études, andevo ny fitiavatena esclaves de l'égoïsme, andevo ny lolopo esclaves de l'orgueil, andevo ny firehareana esclaves de... zavatra L'orgueil. oui l'orgueil Rancune, pardon. zavatra ara-panahy daholo zany hoe misy olona nge jerenao mety hoe jerenao izy ivelany lazainao hoe milamina fa ny ao anatiny ao nge misy alahelo misy vesatra misy zavatra mangeja azy Tout cela est spirituel. Tu peux regarder quelqu'un d'apparence, il est bien, mais dans son cœur, il peut y avoir des choses qui l'enchaînent. tsy hitan'olona zay ozy izy Ce sont des choses fa que l'homme Andriamanitra ne voit mahita pas, an'izay mais Dieu voit. de rehefa tonga teo amin'le zanak'adala rehefa tonga teo amin'le rainy nomena ny kapa dikan'izay afaka mifanandevozana ianao rehefa tonga amin'i Jesosy Amen. Quand le fils prodigue, il est retourné vers le na Père, on lui inona a na donné inona les manandevo anao pour lui enlever son statut d'esclave. na inona na inona na sigara na fijangajangana na lolopo na tsy famelan-keloka na fitiavana zao tontolo zao ninona rehefa tonga eo amin'i Jesosy afaka ianao mifanandevozana. Quel que soit qui t'enchaîne, l'alcool, la cigarette, l'adultère, la rancune, quoi que ce soit, quand tu reviens en Jésus-Christ, tout cela peut être effacé. Nomena miperatra dia midika efa vita indray le alliance le fihavanana amin'Andriamanitra. Il lui a donné la bague. La bague signifie que l'alliance avec Dieu est rétablie. Mihavana amin'Andriamanitra ane ianareo. Réconcilie-toi avec Dieu. Nomena ny akanjo tsara indrindra. On lui a donné la plus belle robe. Dikan'izay hoe lasa mitafy an' Jesosy ianao. Ça veut dire que maintenant c'est Jésus. Lasa mitafy ny fanamasina ianao. Tu es habillé par le Saint-Esprit. Lasa mitafy ny voninahitran'Andriamanitra Tu es ianao. habillé par la gloire de Dieu. Ary rehefa hitan'Andriamanitra ianao dia hitany hoe tsara satria izy nanome fitafiana vaovao. Et quand Jésus te voit, il te voit bien. Ary efa avy eo any vonoina le ondry matavy indrindra. Et après, on va même tuer le veau Tandindony amin'ny Jesosy Kristy zany. qui est l'ombre, l'image de Jésus-Christ. Hoy zao na hoe indro ny zanak'ondron'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotana zao tontolo zao.
la Bible, Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui efface tout indro le ny péché du zanak'ondrin'andriamanitra zay manesitra ny fahotana zao Voici tontolo zao. l'agneau de Dieu qui Dia efface le tandindony péché amin'i du Jesosy monde. zay novonoiny Jesosy mba ho famelana ny eloko. C'est l'image de Jésus. Jésus a Ary été tsy vitany tué famelana pour ny nos eloko péchés. fa famelana ny fanesorana ny fahalemeko tsy manao ny sitrapon'Andriamanitra mba ahafahako manao ny sitrapon'Andriamanitra amin'izay. Et il a été donné pour que les faiblesses en moi puissent être enlevées, pour que maintenant je puisse obéir à la parole Dia de hoy Dieu. izy hoe mety ny mifaly sy miravo fa ty zanako ty dia efa very fa hita indray. Et il a dit, c'est bon de se réjouir parce que mon fils, il a été perdu. Et je Efa l'ai maty fa retrouvé. velona indray. Il était mort, mais il est vivant maintenant. Zany lefa ao amin'i Jesosy. Voilà, c'est comme ça. Zany quand on est rehefa avec ao amin'i Jésus. Jesosy. Voici comment on est quand on est avec Jésus. Indro ankehitriny ny andro famonjena, indro ankehitriny ny andro fanavotana. Voici le jour du salut. Anio raha ihany ny feony ianareo aza manamafy ny fonareo. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Tsy kory ve le miaraka amin'i Jesosy. Tsy kory ve le miaraka amin'i Ce n'est Jesosy. pas une corvée d'être avec Tsy Jésus. adidy le miaraka amin'i Ce Jesosy. n'est pas une corvée d'être avec Tsy Jésus. forsinina le miaraka Il n'y a amin'i pas de Jesosy. forcing avec Jésus. Fa ny zavatra tena tenena amintsika eto dia fiainana le izy. Ce qu'on veut dire, c'est que Fitiavana le Jésus, izy. c'est la vie, c'est Ary l'amour. zao ny zavatra nolazain'i Paoly raha toizako le resaka amin'izay tamin'ilay Korintianina faharoa teo hoe saro-piaro any aminareo Dieu, il est jaloux de nous. satria nataoko ho tahaka ny fofombadiny lehilahy anankiray nareo asehoko amin'ny Kristy tahaka ny virjiny. Parce que Paul, il a dit qu'il a considéré les Corinthiens comme une fiancée vierge qui va présenter à un fiancé. Tadidio Matthieu 5:20 milaza Jesosy hoe ny fanoharana any amin'ny fanjakan'Andriamanitra tahaka an'ilay virjiny folo andeha hitsena ny mpapakatra. Rappelez-vous, dans Matthieu 25, que le royaume de Dieu est comparé à 10 vierges qui Zany hoe attendent la noce. le fahadiovampo. C'est-à-dire la pureté du cœur, Le tsy fiaroarona amin'izao tontolo zao. ne pas se mélanger avec le Le monde, tsy fehitehirizana fahotana. ne pas garder les péchés. Ary raha mamaky tsika amin'ilay Korintianina teo, Si nous lisons Corinthiens, ny tena napatahotra amin'ny Paoly dia ozy izy Paoly hoe sao dia ianareo dia lasa miala amin'ilay fahatsorana ao amin'i Jesosy. ce que craignait Paul, c'était que les Corinthiens s'éloignent de la simplicité en Jésus-Christ. Sao dia miala amin'izay fahatsorana izay nareo, sao dia adinonareo le fiainana tsotra miaraka ao amin'i Jesosy Kristy. Il avait peur que les Corinthiens abandonnent la simplicité de la vie avec Jésus-Christ. Miaraka amin'i Jesosy ika simple. Avec Jésus, c'est simple. Miaraka amin'i Jesosy tsy mila hoe manao costard cravaty Il n'y a pas besoin de costard cravate, costume cravate, pardon. sy ny pataloha velondrirana. Pas besoin de beaux pantalons. Tsara daholo zany rehetrarehetra zany fa tsy hoe ratsy a. C'est bon tout ça. Fa le miaraka amin'i Jesosy a le fahadiovampo sy le fahatsorana ny Mais zava-dehibe. avec Jésus, c'est la pureté du cœur et la Si- simplicité qui compte. Tsy misy guirlande be zany. Il n'y a pas besoin de... Tsy misy fisesehoana ety ivelany be fa fahatsorana. Il n'y a pas besoin Tsika ve zany tenin'Andriamanitra zany. d'artifice. Jereo Jesosy rehefa andeha hosamborona tamin'ny alina, efa zareko foana moa ty rehefa mitory fa mbola mozaraina ihany. Rehefa hosamborona Jesosy tamin'ny alina Quand Jésus allait être attrapé la nuit, dia nila ny repérena hoe iza le izy. il a fallu qu'on le repère qui était Jésus. Dia ozy Jodasy taminy hoe zay horoako no izy. Et Judas a dit, c'est celui que j'embrasse. Inona nahatonga an'izay? Pourquoi? Satria tsy niavaka Jesosy. Parce que Jésus n'était Tsy pas niavaka Jesosy. différent des Tsy hita autres. hoe iny Jesosy fa ery ambony be ery dia ny ambony ety ambany ety dia Jesosy tena nangirangirana be Il sy n'était pas différent des autres, il était mitovy mélangé amin'ny aux olony rehetra autres. Jesosy. Il était comme tout Mitovy le amin'ny monde. olony rehetra Jesosy. Il était comme tout le Tsisy monde. namantarana azy Il n'y avait pas de signe qui le différenciait des autres. satria niaina pahatsorana. Parce qu'il était simple. 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 Ary rehefa nanao fahagagana ary izy, Et quand nanao il asa a izy fait a, des miracles, quand Dia- il a fait des dia œuvres, ozy izy hoe tsy tia ve le zanaky ny mpandrafitra. on lui a dit, mais est-ce que c'est pas le fils du charpentier? Tao anatin'ny fahatsorana ny niainan'i Parce Jesosy. qu'il était simple. Fa amin'izao fotoana ianao rehefa misy mpitory fivavahana, Mais maintenant, tapis quand il y a rouge, quand il y a des prédicateurs, on lui déroule le tapis rouge miaraka amin'ny garde de corps, avec des gardes de corps, miaraka amin'ny mpitondra malety, avec des personnes qui prennent leur mallette, miaraka amin'ny tena costard cravaty sy ny volamena mamirapiratra. costume, cravate et l'or qui brille. Dia ozy Paoly hoe matahotra fa sao dia hiala amin'ilay fahatsoran'ny Kristy ianareo. Et Paul, il dit, je crains, j'ai peur que
Que vous sortiez de la ho simplicité de antsika eto Jésus. France, Pour nous en France, ho antsika ny Madagasikara, pour nous, zay à rehetra Madagascar, manaraka an'ity vidéo rehetrarehetra ity, tous ceux qui suivent, miaina cette amin'ny vidéo, fahatsoranao amin'i Jesosy. vivez dans la simplicité de Jésus. Miaina amin'ny fahatsoranao amin'i Jesosy. Vivez dans la simplicité de Jésus. Tsisy mpanompon'Andriamanitra zany ka hoentina amin'ny Baibolina na ho bataina ny kitapony. Il n'y a pas eu de serviteur de Dieu dans la Bible à qui on a emmené sa mallette. Na hoe hosokafana ny varavarany tomobily ny fahiditra izy manoatra noho ny filohan'ny République. Ou qu'on lui a ouvert la porte pour qu'il entre dans Ny sa filohan'ny voiture. République ara voan'ny lavitra mihitsy. Pire qu'un président de la République. Rehefa asaina andeha hitory teny tsy maintsy any amin'ny hôtel 5 étoiles mipetraka. Si on les invite pour aller prêcher, il faut qu'ils soient... Ny sakafo tsy maintsy atao mafilotra be. Il faut qu'ils soient bien nourris. Fa aiza le fahatsoranao amin'i Jesosy? Elle est où la simplicité de Jésus? Matahotra ho Jesosy fa sao dia hisy tonga ohatran'izany eto France ka ho raisinareo izy. Jésus il dit, je crains que s'il y a quelqu'un comme ça qui arrive en France, je Ça, crains que vous le receviez. Za nge miteny anareo fa be da be ny antsoina hoe charlatan. Je vous dis qu'il y a beaucoup de charlatans. Atao business ty fivavahany ty. Beaucoup font du business avec Akana l'argent vola fotsiny, pour chercher de l'argent, akana matériel, pour avoir du matériel, akana pouvoir, pour avoir du pouvoir, tonga ho président république. pour devenir président de la République. Nga ny antsony Jesosy ianao hanao président république. Jésus ne t'a pas appelé pour que tu deviennes Ny président antsony de la Jesosy République. ianao dia hanao mpianatra ny firenena rehetra. Jésus t'a appelé pour faire des disciples Ny du antsony monde Jesosy entier. ianao dia hanana fanetretena Jésus t'a appelé à être humble ary aina amin'ny fahatsorana. et vivre dans la simplicité. Fa mampalahelo fa mijalina eny gasy. Parce que les malgaches souffrent. Ampijaliana. On fait souffrir les malgaches. Raha te ho tahina ianao dia omeo ny fahafolo-karena. Si tu veux être béni, donne ta dîme. Fa lazaiko anao fa ozy izy hoe io fahafolo-karena io dia ohatran'ny perceuse mihitsy io manokatra ny lanitra. Ils disent que la dîme est comme une perceuse pour ouvrir les écluses des cieux. Ary mahatonga anao tsy voata. Et si tu donnes pas la dîme, tu vas pas être béni. Tsy voata anao satria tsy voaperce le lanitra. T'es pas béni parce que le ciel n'est pas percé. Mahatonga le lanitra tsy voaperce nefa ianao tsy mandoa an'le fahafolo-karena. On te dit que c'est parce que tu ne donnes pas la dîme. Za miresaka aminao zao za. Moi, je te dis. Efa voaperce be ho takin'iny io lanitra io androtsahan'ny tompo fitahiana aty amiko. Moi, je te dis Alléluia. aujourd'hui que les cieux sont ouverts pour te bénir maintenant. Fa za tsy nandoa fahafolo-karena. Sans que je paye la dîme. Ary za tsy miteny an'olona hoe aloha avy ety ny fahafolo-karena anareo. Et je ne dis à personne de me donner la dîme. Satria za dia fiangonan'i Jesosy Kristy. Parce que je suis l'église de Ary Jésus. za dia épouse-ny Jesosy Kristy. Et je suis épouse de Jésus-Christ. Rehefa épouse zany tsy takiana vola zany. Et à l'épouse de Alléluia. Jésus-Christ, on ne réclame pas de Ny l'argent. épouse indray ary nomena vola hoe inona ny ilainao fa omeko anao. C'est à l'épouse qu'on donne de l'argent si elle a besoin de quelque chose. Alléluia. Amen. Ho fantatrao marina dia marina nafaka anao tsy ho andevo. Tu connaîtras la vérité et la vérité te libérera. Ny fiangonan'i Jesosy Kristy 100% an'i Jesosy. L'église de Jésus-Christ appartient à 100% à Zay Jésus-Christ. tiany Jesosy hanaovana ny volanao. Et Jésus fait tout ce qu'il veut de Zay ton tiany argent. Jesosy à 100%. hanaovana ny fanananao. Il fait tout ce qu'il veut de tout ce qui t'appartient. comme il Rehefa le veut. voaompy teo amin'ny hazo fijaliany Jesosy tadidio Quand Jésus a été crucifié à la croix, dia rappelle-toi, niororo ny tany, la terre a tremblé, maizina ny lanitra, les cieux kotrokotroka sy sont ny devenus tselatra. ténébreux. Dia hoy ny voasoratra hoe lay lamba matevina nampisaraka ny hevitra masina indrindra tamin'ny hevitra masina sy ny kianja dia tritra avy any ambony nakaty ambany. À ce moment-là, le voile qui séparait le lieu très saint Noho dans ny- l'église a été déchiré en noho deux. n'inona ny nampitritra an'iny Pourquoi noho selon ny vous? nahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo Parce que fijaliana. Jésus est mort sur Ary la croix. niprezenteny Jesosy teo amin'ny ray ny rany tia ny rako Et Jésus a ambontseko an'ireo olona présenté rehetrarehetra ireo. son sang devant Dia le ozy ny Père. ray Il hoe dit, afa-po voici le ah. sang. Voici le sang pour Ou sauver Je- tout ce ou monde. Et Jesosy Jésus a hoe dit, vita. je suis satisfait. Hoy Jesosy hoe vita. Jésus a dit, Dia rehefa c'est vita tout accompli. Tout dia est hoy ny raiky hoe afa-po ah. Et le Père a dit, Ary je suis rehefa afa-po ny satisfait. ray nitritra ny rideau nampisaraka ny hevitra lamba sy ny hevitra masina indrindra sy ny hevitra masina. Et quand Jésus a présenté son sang, le voile a été déchiré. Nampitritra an'iny tompoko, nampisokatra ny lanitra tompoko, tsy ny fahafolo-karena.
ce qui a déchiré ce voile, ce qui a ouvert les cieux, ce n'est pas la dîme. Zay manaraka vidéo Ceux zay qui suivent mitory la teny vidéo, ceux qui prêchent. raha anambarany fiverenan'i Jesosy hajanony amin'izay ny fahafolon-karena Si tu prêches le retour de Jésus-Christ, abandonne la dîme. fa ny lanitra dia nisokatra noho ny rano Jesosy latsaka teo amin'ny Parce que les hazofijaliana cieux sont ouverts à cause du sang de Jésus versé à ny la lanitra croix. dia nisokatra tamin'ny rano Jesosy latsaka teo amin'ny Les cieux sont hazofijaliana ouverts à alleloia cause du sang de Jésus-Christ versé à la croix. sao dia ozy ianao matahotra hoe tsy manjary tsy manome vola nge ireo raha tsy tenenina fa folo-karena Il ne faut pas que tu craignes que si on ne parle pas de la dîme, ils ne vont pas donner l'argent. zao ny voasoratra Voici ce qui est écrit. any vola fotsy À Dieu l'or et l'argent. any volamena À Dieu l'or. raha misy zavatra ilaiko Si tu as besoin de quelque tsy chose, hiteny aminao aho je te tsy dis, hera aminao aho Dieu ne te demandera pas la permission. ampitahorina ianao hoe mandroba an'andriamanitra On te fait croire que tu voles Dieu. ampitahorina ianao hoe mangalatra an'andriamanitra On te fait croire et on te fait peur. On te fa dit que iza tu voles iza Dieu. moa zany havita angalatra an'andriamanitra Mais qui suis-je iza pour moa voler zany Dieu? havita androba an'andriamanitra Qui suis-je pour voler Dieu? ny zavatra misy dia zao efa nomen'andriamanitra ny fitahiana rehetra any an-danitra La avy vérité, aty c'est que mankaty Dieu a amintsika déjà donné toutes les itsika zay efa bénédictions. maty noho ny fahatsontsika ozy izy dia niarana tsangany dia niarana petrany any an-danitra Parce que nous, à qui il a donné sa vie, il nous a relevés, il nous a assis dans les cieux. fa ny fahafolo-karena dia tsy tamin'ny androny lalàna Parce que la dîme, c'était du temps de la loi. ary ny fahafolo-karena dia ho an'ny hebreo ho an'ny jiosy Et la dîme, c'est pour les Hébreux, c'est pour za les tsy Juifs. hebreo za tsy jiosy Je ne suis ni hébreu ni fa juif. za fiangonana Jesosy Je suis Kristy l'église de Jésus-Christ. za zanak'andriamanitra Je suis enfant za de Dieu. fofombadiny Jesosy Je Kristy suis fiancée de Jésus. ianao koa ve ohatr' zay Est-ce que tu l'es toi aussi? ndao hitehaka ho an'i Jesosy tsika raha ohatr' zay ianao Amen. Applaudissez Jésus si tu fa zay ny crois. fahamarinany Voici tenin'andriamanitra la vérité de la zay parole ny de Dieu. fahamarinany tenin'andriamanitra Voici la vérité de la parole de Dieu. aza manaiky ampitahorin'olona antsony nareo Arrête de croire et de... aza manaiky ampitahorin'olona nareo Ne vous laissez pas influencer par ny vola anaovana asan'andriamanitra zany tsy problème zany rehefa l'argent pour faire l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas de souci pour Dieu. ny vola ho sakafonao zany tsy problème zany rehefa am' Jesosy L'argent pour ta nourriture, ny il n'y a pas de mombamomba ny souci pour fiainanao zany ça. tsy problème zany rehefa am' Jesosy En Jésus, ce n'est pas des soucis. raha nirahan' Jesosy zay akaty à France Si Jésus nous a envoyés ici en France ividy billet d'avion a pour acheter le billet d'avion, makany Belgique a pour aller en Belgique, makany Strasbourg pour aller à Strasbourg, makany Marseille aller à makany à Toulouse à makany Toulouse, Bordeaux makany Rome partout, à Rome. rehefa Jesosy maniraka Quand Jésus izy envoie, manome c'est lui qui donne. tsisy fahafolo-karena nalaina tao hanaovana an'io aso io J'ai pris aucune dîme pour faire cette ary œuvre. tsisy fanangejana olona hoe tsy maintsy mamena reo fa andeha hitory teny tantely Et on n'enchaîne personne pour dire il faut que vous donniez. Jesosy manome Jésus amin'ny donne fombany à sa manière. Jesosy manome amin'ny fomba tsisy vola nindramina Jésus donne. J'ai emprunté à tsisy personne. vola samborona On a emprunté à personne. fa ozy Jesosy hoe misy olona mila famonjena any France any Jésus a dit il y a des gens qui ont. Il y a des Misy olona personnes qui ont mila besoin fiainana de any France salut. Il y a des personnes qui ont misy besoin olona de mila salut. paherezina any Il France y a des any personnes qui ont besoin En d'être Europe, encouragées en Europe. mandeha any ianao mandeha Va là-bas. ary efa nomeny tompo anay misy hoe 24 mai au 7 juin ianao mandeha Et Dieu m'a déjà dit c'est du 24 mai au 7 juin. ny zany any nanovanovany hoe alao mba atao mars e On a essayé de changer en mars, alao mba atao avril e en avril, mba mijerijery hoe aiza ho aiza le journa congé mba misy férié dia mba tsy lany ny congé pour arranger les jours de congé par rapport aux fériés. fa tsy lasa le journa congé tsy maintsy congé tsy maintsy jour fiasananao ihany nalay Mais j'ai pas pu arranger les choses, j'ai dû prendre ary sur mon temps tonga de dia zay travail. daty nomeny tompo ana hatramin'ny voalohany Et c'est- hatramin'ny farany ino no tazominy 24 mai au 7 juin Et la date qu'il m'a donnée, mahagaga nge dès zany le Jesosy départ, zany il l'a gardée du 24 au 7 juin. alleluia za lazaiko aminareo tsy azo atao kinanky ty fitoriana evanjary ty ary tsy atao fakana voly ty Voilà, je vous le dis, tsy natao fakana voly l'œuvre ty de Dieu n'est pas faite pour chercher de l'argent. Jesosy raha niasany teto tany a Jésus, quand il a œuvré sur la terre, mpandrafitra izy zay il était charpentier. Paul raha niasa nandeha nitory teto tany a Paul nanao lay nanao tanty Paul, quand il était sur terre, il a œuvré. mais ary il ozy Paul travaillait hoe à za côté. tsy te hanavesatra anareo Et mihitsy Paul, il a dit, je veux pas être ka ho une ataoko charge sakana ny filazantsara ho sakana filazantsara tsy ny sarja hamakikotratra anareo
pour empêcher l'évangélisation, pour vous charger. Tsy nitady volamena ozy izy na volafotsy taminareo. Paul, il a dit, je ne cherche ni or ni argent de votre part. Tsy nitady fananana taminareo aho Je izy n'ai izy. pas cherché de richesse, de biens, Fa reto tanako reto ny asa andro mais aman'alina. j'ai œuvré avec mes Mba mains jour et nuit hivelomako izafo izay niara-ny asa tamiko. pour que je puisse vivre avec moi et mes collaborateurs. Zany hoe rehefa miaraka amin'ny Jesosy sady miasa no mitory filazantsara. C'est-à-dire qu'avec Jésus, et tu prêches et Fa tu misy travailles. tsy mahitahita asa any dia manao pasteur. Il y en a beaucoup qui, parce qu'ils ne trouvent pas du travail, ils vont devenir pasteurs. Ary misy mahita hoe ohatrany tsaratsara ty pasteur ty fa azona vola fa andao hanao pasteur. Et il y en a beaucoup qui le font parce qu'ils trouvent que les pasteurs Mialatsiny gagnent afa tsy beaucoup. maintsy toriko ny fahamarinany. Je suis Mety désolée, misy mais tsy je faly dois mihitsy ao prêcher la maheno vérité. mety Même misy faly si mihitsy ao vous mandray n'êtes fa pas zay ny content, tenin'Andriamanitra aza vitahana ny vahoakan'Andriamanitra. Aza vitahana ny zanak'Andriamanitra. Vas-y Ania. ne trompez pas les enfants de Dieu. Tsy simple miaraka amin'ny Jesosy. Ary Jesosy no pourvoir manome zay rehetrarehetra ilaina. Jésus va pourvoir à tous les besoins. Hainy manao ny zavatra rehetrarehetra. Dieu sait faire tout. Tsy midika akory zany hoe tsisy volomena, tsisy zavatra atao fa zay manome amin'ny fifaliana ny tian'ny tompo. Zay zany ny prinsipa amin'ny fanjakan'ny lanitra, zay manome amin'ny fifaliana. Aoka ny tsirairay avy izy hanome amin'izay ninin'ny fony sy zay nieritreretiny. Ce n'est pas qu'on ne donne pas, c'est celui qui donne avec joie. Fa misy olona tena mampalahelo mihitsy hoe le goûter anjana nefa tsisy. Parce qu'il y a des personnes, ils n'ont rien, même pour donner à manger ou goûter à leurs enfants, ils ont Fa lany any amin'ny fahafolo-karena le mais ils vont donner la dîme quand même. Ny ronono anjanako izy efa tsisy. Le lait pour mes enfants, il n'y en a pas. Tsisy le ronono satria fahafolo-karena ny nandaniana an'le vola. Parce qu'il a donné la dîme. Fa zay voatahan' Jesosy dia voataha mandrakizay. Celui que Jésus bénit est béni Be da éternellement. be ny afaka mijoro vavolombelona amin'izany hoe tsisy an'izany fahafolo-karena zany. Nous sommes beaucoup ici à pouvoir témoigner que ça n'existe Tsisy plus. la vie. oziny zany. Il n'y a pas de malédiction. Halleluja. Amen. Mandehana amin'ny fahatsorana amin'ny Jesosy. Va Zao dans la mantsy zavatra misy simplicité e. de Zay le voasoratra amin'ny Korintiana teo. Misy Jesosy hafa. Parce que dans Corinthe, il est explicite, la Bible dit qu'il y a d'autres Jésus. Misy filazantsara hafa. Il y a d'autres évangiles. Misy famonjena hafa. Il y a d'autres saluts. Fa raha vao famonjena tsy miresaka ny azo fijaliana. Mais si c'est un salut qui ne parle pas de la croix de Raha vao Jésus, famonjena tsy miresaka fibebahana. si c'est un salut qui ne parle pas de repentance, Raha vao famonjena tsy micentré amin'ny Jésus, amin'ny Jesosy, si c'est un salut qui n'est pas centré sur Jésus, fa lasa olona ny indraindraina, mais qui élève un homme, fa lasa olona ny tompony, qui lasa sert un homme, lasa olona ny te hafana sy obiana. qui applaudit un homme, Efa manao détournement zany. c'est un détournement de l'évangile. Efa détournement zany, efa le Jesosy hafa zany. Ce n'est plus le vrai Jésus, Efa Jesosy hafa zany. c'est un autre Jésus. Raha filazantsara angoronam-bola sy angejana olona, Si c'est un évangile pour recueillir de l'argent et enchaîner les gens, dia efa filazantsara hafa zany. c'est un autre Dia évangile. hoy ny tenin'Andriamanitra mivoa teo aminy ianareo. Et la Bible le dit, sortez, Aza miraisim-bakomba aminy ianareo. ne vous mélangez pas avec eux. Makany toerana amin'ny mazanak'Andriamanitra tsotra, tsy tia vola, tsy miaroaro amin'ny fahotana, mitory ny fiverenan'i Jesosy sy ny fibebahana. Prends ta place d'enfant de Dieu qui ne se mélange pas, qui prêche Jésus-Christ. Sanctification, fahamasinana. Zay ny tadiavin'ny Tompo. Sanctification. Aoko ho masina ianao amin'ny fitondran-tena rehetra. Sois saint dans tout ton comportement. Aza sady any amin'izao tontolo zao, aza sady manota, aza sady tia zao tontolo zao, nefa mivavaka ihany. Ne mets pas un pied dans le monde et prier en même temps. Ity firenena ity izy manaja iambolo fa fony lavitra. La Bible dit, ce pays m'adore de sa bouche, mais son cœur est loin de moi. Ary mialatsiny ara milaza amintsika fa maniry ohatrany anana ny fivavahana à Madagasikara. À Madagascar, il y a beaucoup Fa rehefa d'églises, ny firenena dia mahantra sy tena sahirana sy fadiranovana mihitsy. mais le pays est pauvre. Satria zao voalaza ho amin'ny Ezekela toko fahefatra amin'ny telopolo. Le mpaminany sandoka mihitsy ozy izy mahatonga firenena ho simba. Parce que dans Ézéchiel, il est dit que ce sont les faux prophètes. Le fivavahana qui sandoka détruisent mihitsy le mahatonga pays. le firenena simba. C'est les fausses doctrines qui détruisent le pays. Satria olona efa ao anatin'ny kolikoly, Parce que ce sont des personnes qui sont dans la corruption. olona efa ao anatin'ny fijangajangana,
des personnes qui sont olona efa ao anatin'ny tsy fahamarinana qui sont qui sont pas dans la vérité. dia lazaina hoe fiadanana ho anareo hoe On lui dit encore que la paix soit sur dia toi. lazaina hoe ndala fa milamina daholo ny zavatra rehetrarehetra On lui hoe dit va parce que tout va bien. lozako raha tsy mitoro ny filazantsara. Malheur à moi si je ne prie pas. zao ny fiantsoanao sy fa aza atao malemy ambarao amin'ny oloko ny fahadisony Dis, parle de leur péché à mon peuple. ny fahotana ny mila elana mila elana ny kolikoly mila elana ny risoriso mila elana ny lainga mila elana ny fizangazangana mila elana ny fahalotona rehetra dia 100% ao amin'i Jesosy. Il faut se repentir de tout péché, de l'adultère, de la corruption, du mensonge et être à 100% pour Jésus. Tsy ao anaty firehariana sy fehobebona raha hitory ny filazantsara. C'est pas dans l'orgueil que tu vas prêcher Tsy l'évangile. filazantsara ny Jesosy koa zany. Ce n'est pas l'évangile de Jésus. Jesosy hafa koa zany. C'est un autre Jésus. Tsisy fanetretena tsy Jesosy tsy izy zany. Quand tu n'as pas l'humilité, ce n'est pas Jésus. Ny fiainana miaraka amin'ny Jesosy dia fiainana ao anatin'ny fanetretena. La vie avec Jésus, c'est la vie dans l'humilité. Misy rivotra maro mitsoka. Il y a beaucoup de souffle de vent. Misy nazain'ny tompo hoe vary sy ny tsiparifary ao atambary dia hozy ny ten'Andriamanitra hoe alao hiara-nireo ihany fa rehefa tonga ny fotoana dia ho atao ny fijinjana dia esorina ny tsiparifary esorina ny vary. Zao tsika dia milaza kristianina daholo, zao tsika dia milaza mino daholo, zao tsika dia milaza Jesosy daholo kanefa eo ny vary sy ny tsiparifary. La Bible parle d'un champ où il y a le blé et l'ivraie. Maintenant, on les laisse pousser ensemble. Ao tsara ve tsika miteny aminao ve Jesosy? Est-ce que Jésus te parle? Manafaka Jesosy. Jésus dit. Manome fiainana Jesosy. Jésus donne la vie. Ary Jesosy manome hery hanafahananao amin'ny fahotana. Et Jésus te donne la force pour te sortir du péché. Fa mila fanapahan-kevitra entitra Mais tu as besoin d'une décision ferme hialana amin'ny fahotana. pour te séparer du péché, Hialana amin'ny fahotana. pour sortir du péché. Satria ny fahafatesana ny tambon'ny ota. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Ary Jesosy efa manome ny hery hialana amin'ny fahotana. Et Jésus donne déjà la force pour te sortir du Aza péché. amiray amin'ny asan'ny maizina tsy mahavoka-tsozy izy fa aleo mananatra an'izany. Ne te mêle pas aux œuvres des ténèbres. Éloignez-vous des œuvres mortes. Halleluja. Lazaiko anao fa tsara ny miaraka amin'i Jesosy. Je te dis qu'il est bon d'être avec Jésus-Christ. Mahafoy ny zavatra rehetra vonona ho an'i Jesosy. De tout lâcher, de tout relâcher pour Jésus-Christ. Fitiavana ilay miaraka amin'i Jesosy. Avec Jésus, c'est l'amour. Tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, amin'ny sainao rehetra, amin'ny fanahinao rehetra, amin'ny herinao rehetra. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes pensées, de toutes tes forces. Anaka, atolory ihany fonao izy izy. Mon enfant, donne-moi ton cœur. Anaka, atolory ihany fonao. Offre-moi ton cœur. Ary eo ka ny masonao ho faly mijery ny lalako. Et que tes yeux se réjouissent de me voir. Resaka fitiavana ilay diadavin'i Jesosy. Dieu veut l'amour. Jésus veut l'amour. Fitiavana ilay diadavin'i Jesosy. Jésus veut l'amour. Fo mitepo ho an'i Jesosy. Un cœur qui bat pour Jésus. Fo miova ary tsy te hanota intsony rehefa miaraka amin'i Jesosy. Un cœur qui refuse le péché avec Jésus. Tsy terena fa fanovana entin'ny fanamasina ao anatinao. Ce n'est pas une obligation, mais un changement que le Saint-Esprit te donne. Aiza ny misy ianao raha ho avy Jesosy eny amin'ny rano lanitra. Où est-ce que tu es si Aiza ny misy Jésus ianao raha ho avy revient? Jesosy eny amin'ny rano lanitra. Où est-ce que tu seras quand Jésus reviendra? Fa efa nomeny ny zavatra rehetra, efa nomeny ny teniny. Mais Jésus a déjà tout donné. Fanjarantsika ny mandray ny famonjena. C'est à toi de saisir le Seigneur. Anjarantsika ny mandray manapa-kevitra hoe androany tapa-kevitra. C'est à toi de décider. Aujourd'hui, Fa- je prends la décision. Tsapako ny teninao, tsapako ny feonao miantso amin'izao fotoana. Parce que j'entends ta voix me parler maintenant. Fa veritsika raha tsy eo Jesosy. Nous sommes perdus sans Jésus. Veritsika raha tsy eo Jesosy. Nous sommes perdus sans Inona ny soa azon'ny olona raha mahazo zao tontolo zao ary izy kanefa very ny ainy. Tsy misy fahafenona raha tsy eo amin'i Jesosy. Pas
y a pas de plénitude en dehors de Jésus-Christ. Manafaka anao Jesosy amin'izay mangeja anao. Jésus peut te libérer de tout ça. Manafaka anao Jesosy amin'izay tahotra ao. Jésus peut te libérer de la peur. Manasitrana ny aretinao Jesosy. Jésus peut te guérir. Manome fahasalamana feno anao Jesosy. Jésus peut te donner la pleine santé. Ary manomboka izao anao raha mandray an Jesosy dia andresy ny fahotana. Et à partir de maintenant, si tu donnes ta vie à Jésus, tu vas vaincre le péché. Isy fanovana mihitsy ataon Jesosy eo amin'ny fonao, Il y aura un changement que Jésus va faire dans ton cœur, amin'ny fitondrantenanao, dans ton comportement, amin'ny fomba fisainanao, dans ta manière de amin'ny penser, fomba fandehanao. dans ta manière d'agir. Ary tsy angina intsony ny vavanao fa ilaza foana hoe tiako Jesosy. Et ta bouche ne s'arrêtera pas de dire que tu aimes. Tsy angina intsony fa hiteny foana hoe Jesosy Jesosy. Tu vas plus arrêter de dire Jésus, Jésus. Satria ao anatinao misy hery. Parce que, Ao anatinao misy ny fanamasina. Ao anatinao misy zavatra manangy anao dia miteny ianao mizara ianao miteny hatrany ianao. parce qu'en toi, il y aura la force, il y aura le Saint-Esprit qui va te pousser à parler de Jésus. Zay ny tena filazantsara. Voilà l'évangile, le vrai. Jesosy maty amin'ny azy fijaliana, Jésus fanetretena, mort sur la ny croix, fibebahana, l'humilité, fialana la amin'ny fahotana, repentance, ny fiverenana amin'ny Jesosy, le ny retour, tahotra an'Andriamanitra. la crainte de Dieu. Hoy ny voasoratra. Ety sady tery lalana makany amin'ny fiainana. La Bible dit que le chemin vers la vie est resserré Ary vitsy ny mahita azy. et peu sont ceux qui le trouvent. Fa malalaka sady mikodana ny lalana makany amin'ny fahaverezana. Mais grand est le chemin qui conduit vers la mort. Dia be da be ny lasany. Et beaucoup y vont. Safidio ny fiainana mba ho velona ianao. Choisis la vie pour que tu vives. Io re avako malala Mes ny chers amis, filazantsara dia ho an'ny nofo rehetra. l'évangile, c'est pour tous ceux qui vivent. Tena aleoko tonga dia tsorina. Ny filazantsara tsy hoe ho atao an'olona sahirana. Hein? Je vais être honnête avec vous. L'évangile, ce n'est pas Tsy pour hoe ceux qui sont en Ny difficulté. filazantsara natao an'olona mahantra. Ce n'est pas fait pour les pauvres. Diso be zay fijery zay any a Madagasikara. C'est un regard erroné à Madagascar. Jereo ao anaty Baiboly ao amin'ny Luka 7:20 na Luka 7:20. Regarde dans la Bible, dans Luc 18, 19. Nisy mpanan-karembena mpanefo efo tao. Il y a eu un riche, un homme très Tsy riche. zavatra nampahory azy. Il y a eu quelque chose qui le chagrinait. Lasa izy nanatona an Jesosy. Il est venu voir Jésus. Ahoana ny ataoko zoko fiainana mandrakizay? Il a demandé qu'est-ce que je dois faire pour recevoir Te la vie ozy Jesosy. éternelle. Et Jésus lui a dit, Inona ny voasoratra ao amin'ny lalàna? qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Ahoana ny famakinao azy? Inona ny nataonao? Dia ozy izy hoe ny voasoratra ao a manajany rainao sy ny reninao. Voasoratra ao a aza mijangajanga. Voasoratra ao a matahora an'Andriamanitra. Ny voasoratra ao a aza mangalatra sy ny maro samihafa. Efa nataoko daholo zany ozy izy. Il lui a cité tous les 10 commandements Efa nataony daholo zany. et il a dit qu'il les a accomplis tous. Fa mbola tsy nilamina ny sainy e. Mais il Mbola n'avait tsy pas nilamina la ny paix. sainy, mbola tsy nilamina atao am-pony hoe mbola misy zavatra tsy mety ato e. Il s'est dit, il manque quelque chose, il y a quelque chose qui lui manquait. Dia nanatona an Jesosy izy. C'est pour ça qu'il est venu voir Dia ozy Jésus. Jesosy hoe diso zavatra ray aloha ianao. Et Jésus lui a dit, il te manque une chose. Amdio ny fanananao rehetra Vends tout ce que tu as dia omeo ny malahelo et donne aux pauvres. dia ianao manaraha. Et toi, viens, suis-moi. Tankay le vaolana La solution était là. ary tany koa le problème. Et le problème était Satria aussi... rehefa lahenao zay tamin'i Jesosy izy, Parce que quand il a entendu ça de Jésus, eo ianao niraisina ozy Jesosy. Ozy izy matsy an Jesosy, lasa izy nandeha. il est parti. Kay le arena no nitazona azy tao. Parce que c'est la richesse qui le gardait. enchaîné. Nataony daholo ty rehetrarehetra ty Il a tout fait. vitany daholo zay voalaza tao anaty Baiboly Il a accompli tout fa ce tsy qui était écrit azo dans la niantoka ny Bible. fiainana mandrakizay Mais il n'était pas satria sûr mbola d'avoir la vie voabahan'ny éternelle. arena ny tao anatiny. Parce que son cœur était rempli par Dia la ozy richesse. Jesosy sarotra be nidira manan-karena ny Et fanjakany Jésus lanitra. lui a dit, ah, c'est difficile pour le riche d'entrer dans le royaume des cieux. Sarotra ozy izy fa tsy hoe tsy tanteraka. Il a dit difficile et non pas impossible. Tantara ray faharoa alohany hamarana anazy. Nisy an'le lehilahy antsoina hoe Zakaiosy. L'histoire de Zachée. Zany koa nanamboly zany. Zachée aussi était Tsy un homme zavatra très riche. nampahory zany. Il était très riche. Fa hitany foana hoe mbola misy zavatra tsy mety Mais ao il amiko ao hoe. savait qu'il lui Mbola manquait misy zavatra quelque tsy chose. ampy ao amiko ao hoe. Il lui savait qu'il lui manquait Dia quelque eno chose. ny famandalo Jesosy. Et il a entendu que Jésus passait.
lasa izy andeha hijery an Jesosy. Il allait voir Jésus. Nivakivaky ny lalana, namaky ny lalany vahoaka izy, nianika teny ambony azo izy, nijery an Jesosy. Il s'est frayé un chemin parmi la foule. Dia rehefa hitan Jesosy izy dia hoy Jesosy hoe ry Zakaiosy midina faingana fa tsy maintsy mitoetra ao an-tranonao Il andro est any. monté dans un arbre et quand Jésus l'a vu, il a dit Rehefa Zaché, descends parce qu'il faut que je déjeune chez toi aujourd'hui. Rehefa tonga tao amin'ny Jesosy, tao amin'ny Zakaiosy Jesosy. Quand Jésus est arrivé chez Tsy nila ny teny ninona akory Jesosy. Jésus n'avait besoin Fa de ny rien dire. fanatrehan Jesosy fotsiny. Juste par sa Ny fanatrehan présence, Jesosy fotsiny. juste par la Tena tonga ny présence, Zakaiosy niaiky fahotana. Zaché s'est repenti. Hoy Zakaiosy hoe indro ny atsasaky ny fananako, Il a omeko dit, ny malahelo. Je donne la moitié de ma vie. Ary raha nisy zavatra azoko tamin'ny tsirariny dia onerako avy efatreny zany. Et si j'ai gagné quelque chose malhonnêtement, Zay je ny vais tena le filazahana rendre 4 tsara. fois plus. Voilà Ny filazahana l'évangile. tsara dia ny fahafoizana ny zavatra rehetra, fahafoizana izay zavatra manakana anao a tsy hanatonana an Jesosy. Voilà l'évangile, c'est d'abandonner toute chose. Dia et hoy d'abandonner tout Jesosy ce hoe qui t'empêche anio d'approcher tonga eto de amin'ity Jésus. trano ity ny Et famonjena. Jésus a dit, Anio ce jour, tonga eto le amin'ity salut trano est ity ny arrivé dans famonjena. cette maison. Dia iza ny milaza fa ho an'ny olona sahirana ny filazantsara. Et qui peut dire que l'évangile est pour les pauvres? Iny le lehilahy manan-kareny, iny Zakaiosy, Voilà des histoires de personnes très riches qui avaient besoin de Jésus. ho an'ny fo rehetrarehetra ny Jésus filazantsara. est pour Ho an'ny fo ny tsirairay avy ny filazantsara. pour le cœur de Ho an'ny tous. olona rehetra ny filazantsara. Pour tout homme. L'évangile est pour tout homme, toute personne. Satria ny fanahy no mila vonjena. Parce que c'est l'esprit qu'il faut Ary sauver. rehefa ho avy eny amin'raha ho lanitra Et quand Jesosy Jésus va revenir, dia dans les nuées, mila hita ao anatin'ny fonao Jesosy. il faut qu'on voie Jésus dans Mila ton hita fa cœur. voadio ny rano Jesosy Il ianao. faut qu'on voit que tu Mila es hita élevé fa par le sang. manana ny fahalamasina ianao. Il faut qu'il voit que tu as le Saint-Esprit. Ary nefa anao mahazo an'izay dia miaiky ny fahotana. Et la seule manière d'avoir tout ça, c'est de reconnaître, Manaiky ton an péché. Jesosy ho mpanjaka amin'ny fonao. De reconnaître que Jésus est le roi de ton cœur. Fa manomboka eo ianao dia ny asan'ny fanamasina no miasa. Parce qu'à partir de là, c'est le Saint-Esprit qui œuvre en Alléluia. toi. Amen. Halleloja. Ary rotony fotoana. Profite du temps. Raha efa ao amin'i Jesosy ianao, Si tu es en Jésus, tomoera tsara ao fa aza mihetsiketsika ao intsony. reste en Jésus. Ne bouge pas. Ary aza mifangaroaro Et ne amin'ny te mélange filazantsara pas. tsy izy. Et ne te mélange pas avec de faux évangiles. Aza mifangaroaro amin'ny mpitory filazantsara santo. Ne te mélange pas à de faux prêcheurs. Aza mifangaroaro amin'ny mpihira filazantsara izay mitady tera sy laza sy voninahitra ho an'ny tenany. Ne te mélange pas avec des évangélistes ou des chanteurs évangéliques qui ne veulent que leur gloire Fa i personnelle. Jesosy ny stara. Parce que Jésus est la seule star. Jesosy ny vedety. Jésus est la seule vedette. Jesosy ny vedety. Jesosy ny stara. Jésus est la star. Jésus est la vedette. Halleloja. Amen. Ary ho anao izay mbola tsy nanaiky an Jesosy tapao Et ny pour hevitra. toi qui n'as pas encore reçu Jésus-Christ, Tapao prends la ny hevitra décision. fa Prends tsy la décision. hanenenanao zany. Tu ne le regretteras pas. Araka ilay lazaiko teo raha hitory teny eto aminao tsy hitory fiangonana, tsy Et hitory pastera, tsy hitory olona, tsy hitory toerana, Et je ne fa te hanambara prêche- aminao mihitsy hoe raisa ao atokantranonao Jesosy. Je ne te prêche pas un homme, je ne te prêche pas une église. Je veux juste te dire, prends Jésus. Reçois Jésus. Raisa ao am-ponao Jesosy. Reçois Jésus dans ton cœur. Fa hozy ianao hoe tsy hanenenako ny niaraka amin'ny Jesosy. Tu ne regretteras pas. Fa miteny aminao fa ho betsaka ny ady nefa. Mais je t'avoue qu'il y aura beaucoup de combats, Ho betsaka ny fitsapana, il y aura beaucoup d'épreuves, ho betsaka ny fanenjehana, il y aura beaucoup de persécutions, fa efa lalana zay. mais c'est le chemin. Hozy le namana zay hoe efa ao anatin'ny forfait zay. C'est compris dans le forfait. Le forfait famonjena zany a fiainana mandrakizay fiadanana fa ao anatin'le forfait koa ny fanenjehana. Le forfait du salut, il y a la vie éternelle, il Tsy y a la manan-tsafidy paix, ianao zany il y a hoe aussi la persécution. hoe sao Tu dia n'as mba pas le misy choix. sao dia misy paka hafa ao aloha. Il n'y a pas Hein? d'autre Pâques. Sao dia misy mba forfait hafa ao Il n'y a pas le d'autre forfait. le tonga dia tsisy problème fa milamina be foana. Il n'y a pas de forfait sans problème. Lasa Jesosy hafa le izy raha vao ataontsika an'izay. Si tu choisis un autre forfait, Lasa c'est un autre filazantsara Jésus, hafa le izy raha vao c'est notre ataontsika an'izay. évangile. Fa le an Jesosy tonga dia paka anankiray tsy miala, fiadanana, fitsarana, fanenjehana. Parce que Ah, le Pâques de Jésus, c'est la paix, c'est le salut, mais avec la persécution. Alléluia. Amen. Tsara Jesosy. Jésus est Dio no miaraka amin'ny Jesosy. Fa hoy izy hoe manoatra noho ny mpandrisa ianao miaraka. Choisis d'être avec Jésus. Iza parce no que ce sera asaraka plus atsika amin'ny que fitiavan'i vainqueur. Kristy. Qu'est-ce qui me séparera de l'amour du Christ? Iza no ampangany olo mbofidin'Andriamanitra. Qui peut condamner ceux que Dieu a choisis? Andriamanitra ny manamarina azy. Iza ny manameloko. Kristy Jesosy no efa maty, nitsangana tamin'ny maty, mifona antsika eo ankavanany ray. C'est Dieu qui les a élus. Qui peut les condamner? Ary C'est Jésus tsisy qui a donné asaraka sa vie atsika pour amin'ny les fitiavan'i élever auprès Jesosy. du Père. Tsisy asaraka atsika amin'ny fitiavan'i Jesosy.
Rien ne peut nous séparer de l'amour de Jésus. na fahafatesana Ni la mort, na fiainana ni la vie, na loza ni le danger, na sabatra ni l'épée, na mosary ni la famine. na fitanjahana na ny ambony na ny ambany ninninona am'izao zavatra ary rehetra zao dia tsisy asaraka antsika amin'ny fitiavana Jesosy Kristy. Halleloja. Ny fitiavan'Andriamanitra izay naseho tao amin'i Jesosy. Zay avako ny filazantsara. Amen. Indro zao momba nareo mandrakariva ambara-patonga fataperan'izao tontolo. Voici, je suis parmi vous Eo jusqu'à la foany fin Jesosy. du monde. Tsy hoe lasa ianao miala amin'ity trano ity ianao dia taraiky eto Jesosy. Ce n'est pas parce que tu vas quitter cette pièce que Fa Jésus rehefa va miaraka rester amin'i ici. Jesosy ianao lasa ianao nandeha mivoaka miaraka aminao Jesosy. Quand tu es avec Jésus, même quand tu vas sortir d'ici, Jésus sera Ao avec toi. anatinao Jesosy. Jésus sera en toi. Halleloja. Amen. Mijoroa mpanafatsiny ny filazantsara. Mijoroa amin'ilay filazantsara tena izy. Lève-toi dans le vrai évangile. Alléluia. Tsara Jesosy. Tsara ny tompo, tsara ny Andriamanitray, tsara ny Andriamanitsika, Jesosy Kristy no anarany. Dieu est bon, notre Libre Dieu est ianao ao bon. aminy. Jésus est son nom. Libre anao sitrapon'Andriamanitra. Tu es libre de faire la volonté de Dieu. Libre tsy voageja intsony. Tu n'es plus enchaîné. Hoy izy hoe anitsaka mena rany ianao. La Bible dit que tu vas marcher Anitsaka sur les serpents, maingoka ianao. les scorpions. Ary tsisy ahatohatra anao. Et personne ne peut te résister. Zay ngely miaraka amin'i Jesosy. Tsisy ahatohatra anao. Voilà comment c'est de vivre avec Jésus. Personne ne te résistera. Inona ny atahoranao eto tany? De quoi tu as peur? Aretina ve? La maladie? Efa resin'i Jesosy zany. Jésus a Efa vaincu la nentin'i Jesosy maladie. teo amin'ny hazo fijaliana Jésus zany. a porté la maladie à la croix. Inona ny atahoranao eto De tany? quoi tu as peur sur la terre? Mpamosavy ve? Des sorciers? Tsisy atahoranao an'izany. Tu ne dois pas avoir peur des sorciers, sorcières. Rehefa manana Jesosy ianao a, Quand tu as Jésus, misy onde manodidina anao eo. il y a une onde de Tsisy protection autour de mahakasikasika toi. anao zany fa zay le hoe Personne ositry ne ny peut fanahy. te toucher. Mipoaka misaoty fotsiny zay ozy nataon'olona. S'il y a des malédictions qu'on Zay dit contre zay toi, famosavy nataon'olona tsy mandaitra aminao la zany. sorcellerie, ça ne marche pas sur toi. Mivadika vitamine ho anao ndray ary zany. Ça va se transformer en vitamine pour toi. Mivadika fiainanao anao ndray Ça va se zany. transformer en Rehefa vie manana pour Jesosy toi. ianao. Quand tu as Zay ngely manana Jesosy. Voilà, c'est ça. avoir Anisaka Jésus. mianarana. Tu Inona vas ny mianarana? marcher sur les serpents. Fampianaran-diso sy ny fampianaran-tsantoka rehetra. Les serpents, ce sont les Ny faux fanompoana enseignements. olona, ndresaka fitiavam-bola sy ny fitiavan-karena, L'amour de l'argent, ndresaka évangile l'amour de de la prospérité. richesse, l'évangile de la prospérité. Hitsahanao amin'ny anaran'i Tu Jesosy vas ny filazana tu sara vas santoka. marcher Amen. dessus au nom de Jésus. Anisaka mainka ianao. Tu vas marcher sur les scorpions. Ary tsisy hery hatohitra anao. Et il n'y aura aucune force qui te résistera. Zany le miaraka amin'i Jesosy. Voilà, c'est ça. Démonstration le miaraka amin'i Jesosy. Alléluia. Amen. Mivavaka ianao ao an-trano dia eo ny fanatrehan'i Jesosy. Quand tu pries chez toi, il y a la présence de Dieu. Satria ianao manana an' Jesosy ao anatinao. Parce que tu as Jésus dans ta Fa vie. tsy voatsery anto pastery ianao na mpanompon'Andriamanitra hoe avy esao kely ny tranoko ao fa misy fanahy ratsy. Pour chasser les démons. Fa rehefa ianao no manana fahazavana dia mitsoaka ny maizina. Parce que quand tu as la lumière, les ténèbres s'enfuient. Zany hoe tsy misy professionnel raha-pivavahana Il n'y mila a pas atsoinao de hivavaka ho anao. professionnel de la foi pour prier pour toi. Tsisy professionnel raha-pivavahana atsoinao hoe ndao mba hivavaka ao Il an-tranonay. n'y a pas de professionnel de la foi qui doit Raha prier anao chez trano toi. ianao hiady fototra mivavaha amin'i Jesosy ianao rery mivavaka dia efa mihaino Jesosy. Si tu veux construire ta maison, prie avec ton Dieu. Fa tsy hoe hiantso ny lehilahin'Andriamanitra, hiantso ny ranona, hiantso ny pastera hivavaka Il an'ity n'y a fototra pas ity. besoin de d'appeler Ianao le le pasteur, zanak'Andriamanitra prier e. pour ta maison. Toi, Ianao tu es enfant de nge Dieu. fanjaka-pisorona e. Toi, tu es Ianao ihany no mivavaka ho an'izay fototra atao hoe dia mandeha io. Tu pries pour la fondation de ta maison. Alléluia. Amen. Tsy hoe ratsy ny pastera. Je ne dis pas que Tsy les hoe tsy pasteurs ilaina ny sont pastera mauvais. Je dis pas fa qu'on nomeza a besoin de pasoavana sy pasteurs. zavatra C'est une omen'Andriamanitra grâce, zany. c'est un don qui vient de Dieu. Fa ndraindray isika tsy te hivavaka pastera Mais foana des na fois, isika on mivavaka. est paresseux, on ne veut pas prier. Et on Pastera demande foana au no pasteur de atsotsika. prier. Reraka pastera e. Pasteur, il est fatigué. Aleo pastera mba hakaina. Ben, laisse le Aleo izy mba pasteur se hakaina. reposer. Ianao fotsiny mivavaha dia maheno anao Jesosy. Ben, prie. Alléluia. Jésus te répondra. Amen. Vita ny tranonao, hotokanana le trano. Hiasa mopera zay, hiasa paster zay. Quand ta maison est finie, n'appelle pas le pasteur. Ianao fanjaka-pisorona. Toi, tu es sacrificateur. Ianao tempolo fanamasina. Tu es le temple du Ianao Saint-Esprit. fonenan'Andriamanitra. Jesosy ao anatinao. Jésus vit en toi. Mivavaha tokany amin'ny anaran'i Jesosy le trano dia vita. Prie pour ta maison et ce Alao mba hakaila ho ary paster.
gratuit zany zay le miaraka amin' C'est jesosy gratuit. C'est comme ça. avec sao de anao de hiteny hoe mivavaka pastera mba maherery kokoa e Ne pense pas que la prière du hafa ihany pasteur est mivavaka puissante. lehilahin'andriamanitra e fa izy ianao Mais toi, tu es qui? izy ianao zanak'andriamanitra Tu es enfant de Dieu. zanak'andriamanitra Enfant de Dieu. andriamanitra zany dadanao C'est-à-dire que Dieu est ton père. rehefa miresaka amiko zany rehefa miresaka amiko zanako de enoko foana Quand mon enfant me na parle, je l'écoute. mibadabada na tsy mahay miteny eo ary izy vao Même mainka s'il ne afaly sait pas parler, mahafinaritra je amy enao ty Et zanako je ty suis mibadabada attendrie quand je l'entends parler, même s'il ne sait pas parler. de ohatr'izay koa anao rehefa ao amin'andriamanitra lenao miresaka tsotra fotsiny amin'iny zay ke le Et c'est simplicité de exactement l'évangile comme ça avec Dieu. Ça, il est Dieu ici. veut que tu lui parles simplement, comme si c'est un enfant qui parle à son père. fa tsy hoe apetraka mpaminasaka hoe izy raha hotokalana an-tranonao sao euro manokana an'io manao vavaka Mais, Hein? mais pas comme les faux prophètes quand tu veux hiady fototra ianao 200 consacrer euro e ta maison, ils te Hein? demandent 100 euros, ils te demandent 200 euros. ho an'izay te azo fanasitrana te azo fitahina Pour ceux qui ont besoin de guérison, ary de sainy rakotra bénédiction, azonao fitahina on doit verser quelque tsy ny chose. fandrotsahanao rakotra no azonao Ce fitahina n'est pas parce que tu verses quelque chose, fa ny c'est pas parce que fahalalанao an jesosy ao tu fais anatinao des offrandes que tu vas Alléluia. c'est d'avoir Jésus-Christ qui va te halleloja bénir. misokatra ny maso androany miala ny kirana androany Les ary yeux misy sont miaramila ouverts ny jesosy eto France androany mandazy rehetrarehetra fampianaran-diso sy fampianarana santoka rehetrarehetra L'armée de Jésus se lève aujourd'hui et ceux qui font de faux enseignements ont à trembler aujourd'hui. tout est accompli Tout est accompli en mahay Jésus. maim-pona ny filazantsara L'évangile est tsisy gratuit. vidiana volo zany On n'a pas besoin d'acheter ny l'évangile. fitoriana filazantsara na manao ahoana endriny manao ahoana fanaovana azy na ankiry io na tsy ankiry io na vidéo io na fitoriana tsotra ohatran'izao io gratuit io fa tsisy amidy volo zany L'évangélisation, quelle que soit sa forme, est gratuite. satria tsy ho voavidinao ny eny lanitra e. Parce que le ciel, tsy tu peux pas voavidinao ny eny l'acheter. fanamasina e. Tu peux pas acheter tsy le voavidinao ny eny tu fitahian'andriamanitra peux e. pas acheter la bénédiction. ary hoy de Dieu. jesosy hoe nomena mahaimaim-pona ianareo Et Jésus a dit, on vous de a mizara donné mahaimaim-pona gratuitement et donné gratuitement. fa raha mila vola ianao Si tu anaovana as sonao besoin d'argent pour ta raha mila sono, vola ianao anaovana frais si tu as besoin raha d'argent mila pour ton vola ianao frère, anaovana zaozao jesosy manome anao Jésus va te donner. fa tsy andeha osianao fidirana iny mba ahafahana mamerina vola Mais tu vas pas faire une prix d'entrée pour pouvoir rehefa ho rembourser. asaiko ary ianao hitory filazantsara za mbola mbe sakafo anao rehefa avy eo halleloja tsy zay ve niaraka tamin'i jesosy e tsy zay niaraka tamin'i jesosy nitoriny filazantsara ny olona voatory ny filazantsara de ozy repetera hoe alefaso am'izay reo mody e fa ozy jesosy aza alefanareo mody zany izy Jésus, comment il a fait après avoir évangélisé Pierre et les autres, ils ont dit Alléluia. envoyez les gens pour qu'ils rentrent chez eux. Jésus a dit non, non, il faut qu'ils mangent d'abord. alleloja andraso aloha misy fiaraha-misakafo aloha rehefa avy eo sao de tsy marina le zavatra toriko halleloja raha vao no vahoaka ozy petera aza raha vanondrareo zany izy fa aloha izy sakafo vita ny toriteny tonga mofo dimy sy ny azan-drano roa nizaraina ho an'ny olona rehetrarehetra gratuit iny fa tsisy hoe tiany tike azonao sakafo ny hoe tiany billet sakafo gratuit Après l'évangélisation, Jésus a nourri la foule Alléluia. avec 5 pains, et Tsara, 2 Jesosy. poissons et 5 Tsara pains. Il les a tompony. nourris gratuitement. Personne nomena n'avait à donner mahaimaim-pona d'argent. ianareo Il de a mizara donné mahaimaim-pona halleloja donné mila manao gratuitement. démonstration Donné am'izao fotoana gratuitement. zao zany hoe filazantsara tsy mitady volo zany Nous devons démontrer au monde ce que c'est l'évangélisation. fa ny sans- andriamanitra ay sans manome demander zay d'argent. ilaina ahafahana manao Parce an'izany que Dieu donne ny ce qu'il faut zanak'andriamanitra pour pouvoir le mifanampy faire. ary manome ampitiavana ahafahana manao ny asan'andriamanitra Parce que le ary serviteur de Dieu tsisy donne, fangetsagetsana donne tsisy fampijaliana fa mandeha amin'ny sans fahalalahana rien, halleloja il donne largement, avec largesse. miteny aminao ve jesosy Est-ce que Jésus te parle? manafaka anao ve izy amin'ny teniny Est-ce que Jésus te libère par la parole? tonga izy hanafaka Jésus est venu pour tonga izy délivrer. hanala ny fahamazinana Jésus est venu Tonga izy pour hitondra enlever fiainana. les ténèbres. Jésus est venu pour donner la vie. halleloja Amen. zay nge le filazantsara e zay le Voilà, c'est filazantsara l'évangile. L'évangile. ary le tena filazantsara rehefa daniana be da be ny tsy tian'io a Beaucoup n'aiment pas l'évangile au final. be da be nge zay nge namonona an' jesosy e
C'est pour ça que Jésus a été tué d'ailleurs. Satria Jesosy nitondra zava-baovao mihitsy. Parce que Jésus a apporté une nouvelle chose. Une Ary rehefa nouvelle- nitondra Jesosy tao synagoga, ndroana nefa rano entany ianao mandeha fa tena ohatrany tsy mety zany fitoriana ataonao zany. Et quand Jésus est allé prêcher dans les synagogues, on l'a Dis- chassé. Tsy nahazo niditra tao synagoga tsony Il izy. n'avait plus le droit d'aller Fa dans tany les anefitra synagogues. tany izy fa mbola tonga indray ny olona niaino azy. Et il est parti dans le Alléluia. désert, mais les gens sont sortis dans le Ka désert. rehefa pour itory teny l'écouter. ianao na eny amin'ny métro ianao, na eny amin'ny parc ianao, na eny anaty bus ianao, na eny an-dalana ianao rehefa sain'i Jesosy mizara amin'olona ianao dia zarao. Où que tu sois dans le métro, Satria ianao dehors, tempolo dans les fanahy parcs, masina. si le Saint-Esprit te dit de prêcher, ben prêche. Parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Zay le filazantsara. C'est ça l'évangile. Filazantsara marina. Ka za dia te hiteny hoe aza mpiaino manadino fotsiny. Ne sois pas juste des Fa ao ko éditeurs mpiaino oublieux, mankatoa ianao. mais sois un Ankato éditeur avy obéissant. zay voalaza, ankato avy zay voasoratra. Obéis à ce qui est dit, obéis à ce qui est écrit. Dia miara mandeha amin'i Jesosy ianao. Et marche avec Jésus. Tiako Jesosy fa lazaiko anao zany. Moi, j'aime Jésus. Ary tiako ny fanahy hovonjena zay ny lazaiko anao koa zay. Et j'aime que les âmes soient Ary sauvées. matsapa fiadanana, matsapa fitsaharana. Je sens miaraka la amin'i Jesosy. paix et le repos en Jésus. Tsy voavidin'ny vola sy harena nefa zany. Personne ne peut Tsy l'acheter. voavidin'ny matériel nefa zany. Je ne peux pas Fa l'acheter avec du Jesosy ny matériel. anarany dia prince de la paix. Mais le nom de Jésus, c'est le prince de la paix. Andrina ny fiadanana. Le prince Ary de rehefa la ao paix. aminao izy dia izy no andrina ny fiadanana manome fiadanana ho anao. Et si Jésus est en toi, il est le prince Izy de no la paix. manome en toi. fifaliana ho anao. Il te donnera la paix, Jésus te donne la joie. la joie. Jésus t'aime. Est-ce que tu sais ça? Jésus t'aime. Il veut te donner la vraie joie, la vraie paix. Jésus t'aime. Est-ce que tu aimes Jésus? Il est le roi des rois. Il est le Tout-Puissant. Il veut te combler de joie, de paix, de bonheur en Jésus-Christ. Quand on a le Saint-Esprit, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la tranquillité, la tempérance. Donc avec Jésus, c'est la vie. Alléluia. Alléluia. Izy ny te handray an'i Jesosy, tena hoe tena anaiky an'i Jesosy, afa tena velo an'i Jesosy, mpamonjy, mpanavitra. Qui c'est qui Tompony veut fiainako izy. recevoir le Christ Simple maintenant? be zay zavatra zay. Juste simplement recevoir le Christ. Anao a Jesosy. Anao ny Et dire, fiainako. je t'appartiens, Anao ny Seigneur. momba rehetra. Je Les enfants, t'appartiens. Jésus vous aime. Et ce monde passe. Hein. Le monde veut nous faire du mal. Le diable veut nous faire du mal. Mais allez à Jésus. Allez à Jésus. Jésus seul est la solution. Alléluia. Mitsangana eny amin'ny toerana eny ianao raha tia an'i Jesosy Lève-toi hitovavaka si tu veux anaiky an'i te Jesosy lier tsika. à Christ. Mandehandeha koa moa ty dia sahirana caméraman. Alléluia. Anao ny foko Jesosy io. Mon cœur Ahoana moa le hira hoe Seigneur. anao ao tompo ô reko ny feonao. Tena teneny Jesosy hoe tompo ataovy manakaiky anao sy ny azo fijalianao. Manakaiky zany azo fijalianao zany mivoatra. Misaotra Jesosy io. Eto Jesosy androany. Eto Jesosy androany. Ary manova ny fiainanao izy. Mbola mampirisika anao izy. Mampirisika anao izy hijoro. Il t'encourage à te lever. Anao ao tompo. Tompo ataovy manakaiky anao sy ny azo fijalianao. Tompo. Misaotrany amin'ireto olona manolo tena ho anao reto. Misaotrany amin'ireto olona manaiky anao reto Jesosy. Délivrer azy ianao. Manome fiainana ho azy ianao Jesosy.
fiarianana ramandoalika ivavaka aminao iresaka aminao sakay zany Jesosy ianao fofombadiny Jesosy ianao ataovy manakaiky anao sy ny azo fijalianao manakaiky zany lanivoanao mivotraka isaorako misy fitiavan-danina tsy takatriny manapitako ilay ora maizina misy fifaliana ty ananako manapiatana eo amina tobo ataovy manakaiky anao sy ny azo fijalianao manakaiky zany lanivoanao mivotraka isaorako tobo ataovy manakaiky anao sy ny azo fijalianao manakaiky zany lanivoanao mivotraka isaorako. Jesosy malalo sotranao ny amin'ny fotoana nafahana ny zarany teninao sotra betsaka Jesosy fa ianao no mandresy lahatra ny olona anatona anao ianao no mandresy lahatra ny olona ny olo tena ho anao androany Jesosy hitanao ny mpivady hitanao ny tanora hitanao ny tsirairay avy hitanao ny ankizy hitanao zay manolo tena rehetra ho anao androany Jesosy ianao no mandray azy ireo ho anao anio ny tonga amin'ity trano ity ny famonjena ozy io trano io dia tsy inona fa ny fonao io trano io dia tsy inona fa ny ao aminao tia anao Jesosy ho aminao koa ny famonjena ho anao sy ny ankohonanao ho anao sy ny vady aman-janakao fiainana mandrakizay ny ao amin'i Jesosy Jesosy eo anao ny tsirairay aveto etoko ambavaka eo ampelantananao izy ireo ka sy io fanahy masina amin'izao rasy fotoana izao eto Jesosy androany ka sy io fanahy masina ka sy io ny fony ka sy io ny fony Jesosy ka sy io ny fony fanahy masina amin'izao rasy fotoana izao oreny mihitsy fa ianao miteny hoe tiako ianao oreny mihitsy fa miteny hoe sarobidy eo anatrehanao izy oreny mihitsy Jesosy fa nividinao tamin'ny rahanao izy oreny mihitsy fa misy fiainana ho aminy manomboka androany misy fahavelomana ho aminy manomboka androany misy fanafahana ho aminy manomboka androany oreny androany eto Jesosy androany eto ny fanahy masina mikasika ny fonao fanahy masina mikasika ny fonao fanahy masina manokatra ny masonao manokatra ny masom-panahinao tsy misy mahay manatona andray raha tsy efa Jesosy no mitaona azy Jesosy no atononao Jesosy no atononao ary izy no mitaona anao Jesosy ianao hitahiry azy ireo hatramin'ny farany ianao ampianatra azy ianao aroro azy ny lalakale ianao ampijoro azy ianao hiaro azy amin'ny ratsy rehetrarehetra ianao hitahiry azy Jesosy amin'ny lala marina fa ianao efa milaza fa le mpiandrondro manolotra ny ainao monjy ny ondro ianao ary eo ampelantananao izy tsisy maropaka zay eo ampelantananao Jesosy mipetrako aminao ny fiainany tsirairay avy mety misy fahasarotana misy mity ady mety misy fitsapana tenenao amin'ny fa ampo anao ny fahasoavana ampo azy ny fahasoavanao ampo an'i Jesosy ampo anao ny fahasoavan'i Jesosy Kristy raha mita ny rano ianao tsy hanafotra anao zany raha mamaky ny afo ianao tsy ho mahy ianao indro zao momba anao mandrakariva ambara-patonga ny fataperana zao tontolo zao aza matahotra ianao fa momba anao aza mierikerika foana fa izao no Andriamanitra ao mampahery ianao mamonjy ianao mitantana anao amin'ny tanakavana amin'ny famarina koa sarobidy eo aminatrehany Jesosy ianao ary namoizany aina namoizany fanjakana namoizany seza fiandriana manangana anao izy androany mosana fifaliana lehibe any an-danitra mampamota ray izay mipena fifaliana lehibe any an-danitra ho an'ny olona manaiky an' Jesosy Kristy
jesosy anao koa manasitrana zay marazy na inona maretina na inona rofo na inona mahazo azy jesosy nosotry ny fanasitrananao amin'izy ireo ary manala zay rehetra felo manome fahasalamana ianao tonomboko amin'ny anaran'i jesosy fahasalamana felo diko amin'ny anaran'i jesosy ny alan'ny aretina fa tombo jesosy amin'ny fiainana ary ny fiainana bidy manafaky jesosy aovaoafy Song